Tokolasy tokovavy dia mitondra ny teny fiarabana ho antsika zay manaraka ty fandarina miara-manonja eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny MBS ity ary ny onjam-peo ny radio mata. Dia ampiandohana dia mitondra ny teny fialantsiny antsika satria dia tara tanoany amin'ny 5 minitra tany fanombohan'ny fandarantsika. Ny antony dia ny lalana makety Anosipatrana zany de misy fahatapahany satria zany manao ny fanosehana ny fako ny ala tamin'ny arabe efatra amin'ny omaly ny onivon'ny governorina Analamanga sady manala ny fako eo amin'ny faritra zay nisy ny tobipako zay niteraka fofona sy embouteillage ary niteraka rikoriko ho an'ny manodidina Antananarivo izany fivangongon'ny fako tetsy amin'ny faritra tsy lavitra anay Anosipatrana izany dig Anosipatrana de avy aty Anosibe ny lalana de nahazo an'iny trano de miny araka ny fahafantarantsika azy de teo am'izay zany pavé avy any ilany vato iny no bloqué tao nandritry ny minitra maromaro satria reo fiarakodia zay avy any Anosizato tokony ahazony digy Anosipatrana dia mivily zany aty Anosipatrana aty amin'ny ino moa zany tanàna misy ny any commune Antananarivo renivohitra aty amin'ny arrêt terminus ny 138 any zany lalana dia mivoaka ny Andavamamba ka na ny 194 ara zay azo amin'ny digina Anosipatrana iny ivoaka ny ampasika dia miodina aty daholo sy ireo taxi be marobe zay avy any amin'ny fahasakarana any dia miodina aty Anosipatrana de tery le lalana de eo amin'le lalana tery zany no tsy maintsy mifandimindimby de zay no antony isin'ilay fitohanana sy fahatarana zay anaovana fialantsiny antsika zany misy mpitandro filaminana avy amin'ny polisy no mandamina ihany fifamoivoizina moa zany fa amina fotoana etran'izao moa zany somary teritery zany ny fotoana de anaovana ny fialantsiny amintsika eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany fa io koa moa zany efa nitabatavaintsika teto amin'ny fandarina hoe esory le fako de manao ny asany zany ny mpanala fako satria tsy mendrika Antananarivo renivohitra tsy mendrika mivoaka malagasy tsy mendrika ihany koa ho an'ny masony zao tontolo zao zay ahita ny Madagasikara renivohitra izany hoe ny renivohim-paritany Madagasikara dia feno fako misavovona tahaka ny tenimbohatra miteraka loto sy aretina ary misy mihitsy aza ny mpitsabo zay nanambarany amin'ny hoe inona voka-dratry ny fako zay miteraka areti-tratra ary ny fanadidina teto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peon'ny MBS dia nisy ny fiompanana mikasika indrindra ny aretina vokatry ny fofona nateraky ny fako zany goavana iny fanadiadiny satria dia maromaro zany ireo zay mamonjy ny tobim-pahasalamana satria dia sahirana amin'ny fisefona zany no zay hoe resaka fofom-pako izay indrindra ny manodidina ety amin'ny faritra ety ka anisan'ny mazava-dehibe ny hoe tokony esorina any hiala tao io fako be zay mandratsy endrika sy mitondra tsy fahasalamana ho an'ny voaka Antananarivo sy zay mivezivezy eto Antananarivo eo de miarabe sika menakavy ianareo zay tsy mafoy ty fandarana ity ary makasitraka ihany koa ianareo zay mandefa ny afatra miafina na afatra someso na ihany koa miantso mivatana aty amin'ny tompon'andraikitry ny fandarana sy ireo solombamboaka ary ireo vahiny zay miaradia amintsika anatin'izany fandarana izany. Ny endriky ny fandarantsika dia ny solombamboaka An'Iratsimbazafy niaraka amintsika voafidy teny amin'ny district Anatsimondrano mazatra antsika moa hatramin'izay zany dia isaky ny alatsinainy ka taoriana fiverenan'ny fandarina indroa alatsinainy de tsy afaka niaraka amintsika ny député An'Iratsimbazafy Antony Tsotra satria zany dia na de solombavamboaka ary izy na de fa eo aza ny taona zay hoe efa any amin'ny atsasaka taonjato dia tsy verivelively ny hoe tokony mbola hianatra andalina fahaizana dia ao anatin'ny fandratona fiofanana izy am'izao fotoana izao de isaky ny alatsinainy de zany anton-javatra izany zany no tsy maintsy nandrindrana ny fandarana ka androany alarobia zany no hanome fotoana ho antsika zany ny député An'Iratsimbazafy rehefa aveo de araka amintsika koa Andriamatora Will zay mpitarika ny fikambanana Fivato
avy amina fiarahamonim-pirenena izany. Tompona andraikitra roa samihafa zany miaraka amintsika, ny ray mpanao politika, ny ray avy amin'ny fiarahamonim-pirenena. Ny fahafantarantsika moa am'zany rawily zany de mpanao hevitra masitsika ao anatin'le hoe vakibay nafantarany voaka ny atsiro-mandidy azy any mihitsika fa vakibay ihany ko ny amin'ny zava-misy ny raharam-pirenena ny resahany eto fa avy atrantsika tonga de hitodika amin'ny député Alain Ratsimazafy zay androany zany vao tafaraka amintsika izy satria nohon' zay hoe fiofanana tsy voafeny taona izany dia mbola mikaroka foana mampitombo fahaizana sy traikefa sy fahalalana zava-dehibe zany de arabaitsika ny député Alain Ratsimazafy sady tratry ny taona no tafaraka atao anatin'ny fandarana député. Faly miarahaba namana faniry ary mananitra ihany koa ny arahaba ho an'ny vahoaka malagasy zay manaraka ny fandarana na ny toerany zany na livelany ary mananitra ihany koa ny fiarabana na tratry ny taona 420 namana faniry satria zay isika vao mifankahita tamin'ity taona ity tato anatin'ny fandarana ary torak'izay ihany koa atsika zay manaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao manantitra izay fiarabana na tratry ny taona vaovao zay. Eto moa dia anaovana kompatanana manokana ny pona atao anatin'ny distrikta Antananarivo Atsimondrano satria dia maro izy ireo namana faniry no ny antso nandefa ihany koa ny afatra zany amin'ny hoe aiza ihany ianao ndre mato somavambahoaka fa elaela zay tsy nahareny feo anao tsy nahitanao de etotsika isaoran'Andriamanitra fa salama soamatsara ary afaka mifampitafa sy fampizara amintsika ihany koa ny vaovao misy eto amintsika ary indrindrindra mahakasika ny raharam-pirenena koa dia manasantsika ara anjoy hatramin'ny farany ty fandarana miara manonja ity. Tonga de anomboantsika aloha zany izara vaovaontsika satria andrasantsika zany ny fehi-kevitra zay avoaka ny ray aman-dreny avy amin'ny foko eto Madagasikara na ny RFM zay manao atrikasa nanomboka omaly talata fa 30 volana janoary sy androany alarobia fa raiky amin'ny 30 volana janoary zay manao atrikasa ho an'ny fiainan'ny firenena. Goavana ny zavatra zay ambaran'izy ireo satria reto ray aman-dreny aratrazana avy amin'ny foko eto Madagasikara ireto dia efa nanome ny fepitaona amin'ny fanjakana frantsay sy ireo sampana samihafa ny masovo ary efa nampafantatra ny ministera ny raharaham-bahiny tokony histahany reto frantsay reto eto Madagasikara mba handamina ny malagasy ny raharaha-pirenena izany ary nisy mifanomezana amin'izay hoe fepitaona zay 27 ora ny ampy 27 ora ary nisy fotoana mihitsy zany nylazany teo anivon'ny RFM fa anangana gouvernemanta izy ireo. Ny fotoan'izany sy ny fivoarany vaovao dia andrasantsika zany hoe inona ny fanambarany ny RFM zany na reto ray aman-dreny haradrazana avy amin'ny foko marobe ireto fa amty andrano enty ihany koa dia hitatsika eo ihany koa ny fivoarany vaovao samihafa eo anivon'ny filakevitry minisitra satria rehefa alarobia dia misy ny filakevitry minisitra tahako mazatra moa satria vao mametrapetraka nireo mpiara-miasa aminy ny ao anatin'ny fitondram-panjakana hatramin'izao dia niendriky ny cyclone ny anivon'ireo départementa ministérialy sy ireo olona anatevina indray zany fitantanan-draharaha-panjakana iara-iasa amin'ity fitondram-panjakana ity no andrasantsika zany miankina am'izany ihany koa no ahafantarana ihany koa ny aminy hoe inona sinona ny hevitry ny fitondram-panjakana amin'ny akabeany mikasika indrindra am'ireo zay verina zany fa raha zay tsara hodiniana eto amin'ny firenena fa am'terinandro ity ihany koa dia andrasana rehefa avy nandalo ny conférence de président ny séance plénière ny mahakasika indrindra ny présentation ny PGE na ny politique générale de l'État zay andrasantsika hoe inona sinona an'ireo zay ambarany gouvernemanta no mety hitondra n'zany fampandrosoany zany na hoe hinona ndray ny mety ho bala hoentin' zany gouvernemanta zany sarotra moa ny teny gouvernemanta vaovao satria teo ihany ny teo tany amin'ny
eny taona lasa zay 2018 tsika zao 2024 teo ihany teo zany an'lay premier ministre lehibe ny gouvernement rehefa matetitetika izy manao fanolorona zay programme général de l'état zay isy ve ny fiovana isy ve ny fampanantenana amin'ny endriny hafa isy ve reo andro samy hafa zay nambaranga Rajoelina tamin'ny fahazon'ny fitondrana atao rina fianianana fa tena hitondrany ny firenena ao anatin'ny fampandrosoana ka andraisana an'ireny ho tena hoe lolaharana ao anatin'izay asan'ny gouvernement zay ho hitatsika hoe fa miandry izany tsika 12 andro moa ny février Antenimera pirenena izany eny atsefatsefan'ny adevitra eny de misy ihany ny tsy fandrimpahalemana samy hafa misy ihany raharaha-piarahamonina tahaka ny raharahapako tsy misy hoe mesina miracle ny ataon'reto mpanalafako reto fa manohy ny asa tsy vitan'izy ireo satria ao anaty arina iray ihany na ny gouvernoura na ny be ny tanàna indrindra ny filohan'ny repoblika sy ireo mpanatanteraka ao anatin'ny gouvernement satria izy ireo dia samy ekipa volomboasary avokoa ary neo ihany mivadibadika ao anatin'izay fitantanana ny fiainan'ny firenena izay ka tsy de hoe misy miracle na messi akory na hoe tena misy bravo na merci omen'ny rehetra azy fa tena hoe fanohizany any azy zany ary asa tara asa mitondra fahafambaraka aza ho an'ny vaoaka malagasy satria tsy mendrika ho an'ilay firenena ny isa vovoapako tahaka izao indrindra renivohatra Madagasikara zay amin'ny akapobeany fa rehefa miresaka amin'izany rehetrarehetra zany dia betsaka noho ny resaka tamiko ny amin'ny hoe tena olana rangahy izy tia amina resaka fitsinjaram-pahefana misy na décentralisation fa tena resao satria tsy miasa araka ny tokony ho izy reo rafitra rehetra zay anome-pahefana anisan'izany zany ny eny anivon'ny commune eny anisan'izany zany ny eny anivon'ny faritra eny de nanitikitika ny saitsika zany de mifampianso tamin'ny solomavim-baoaka alaina tsy mazava satria ny tsaromariana mialonana ny solomavim-baoaka azy Andriamatoa Alain Ratsimazafy de be ny tanàna ampolo taonany de tsy amina commune ao anatin'ny district Anatsimondrano dia commune iray moa zany eny Ambohijanaka eny mahafantatra tsara zany ny tontolon'ny décentralisation na fitsinjaram-pahefana ny aina ihany koa zany resaka grand tanà zany sy ny tena mety hoe zavatra kirakiraina sy manodidididina zany ny aina ihany koa zany programme maro samihafa zay mety ho niarahana zany tamin'ireo ndeha ataontsika hoe tatom tamin'ny fotoanandro zany Tananarivo Tomasina fa tena misy endriky ny fitsinjaram-pahefana ka amin'ity février ny Antenimera-pireneny ity de ho ampidirina hony ao anatin'ny le lahadinika nge re olona le resaka fonctionnement hoe sy le resaka fomba fiasa amin'ny eny anivon'ny fitsinjaram-pahefana de rehefa mandinika tsika sy mijery ny zava-misy Antananarivo renivohitra manana budget amina milliard ohatran'izao no mijaly amina resaka fandraofana fako no mitaraina amina resaka fandraofana fako rehefa tsy misy carburant de mitaraina fa tsy ampy ny fiarakodia lehibe iasana de mitaraina indray fa tsy tafiditra ao andralanitra indray manary fako de nisy fotoana ny tarainana ny amin'ny hoe tena sahirana zay satria tsy miratase direct amina Antananarivo renivohitra nge le samy vafa mbola alokalofa ministère ny rano teo aloha hoe nefa misy vola zay avy amin'ny UZAG zany zay tokony mandalo ary tokony ao anatin'ny kitapom-bola ny samy va de am'izao fotoana zao efa mivadika société mihitsy le izy fa teo moa zany resaka hoe service autonome le izy fa zao efa société municipale d'assainissement no anarany samy va efa eo ambany fiahin'ny commune le samy va de mametraka fanontaniantsika fa inona ary mbola mampisavovona alefako inona mbola tsy ahafahana mandroaka inona mbola tsy ahafahana manary an'lefako ary inona ny olana eny andralanitra tsy maintsy andralanitra ihany ve ny toerana ahafahana Antananarivo renivohitra manary fako sa misy toerana hafa zay ahafahana zany mitondra am'izay fanadiovana ny tanàna izay efa eo atana n'ilay commune sy mifanjakana ny ato rehetrarehetra ny fahefana rehetrarehetra ny moyen rehetrarehetra de mametra-panontaniana ihany tsika sao de tsy hanao raha mihitsy ary reto de fampiantso tamin'ny député Alain Ratsimazafy loha nga resahana le décentralisation monsieur député satria tena menimenina ny olona hoe tena tsy mety ve le rafitra sa le rafitra maty araka ny fomba fitenin'ilay mpanao politika zay efa tsy izy tsony efa maty paikandro rafitra io efa tsy ahafahana mandrosotsony rafitra io sa le finiavana volonté politique n'le mpitarika mihitsy zay manodina an'le rafitra ny tsy ampy de aleo ny expérience politique sy ny fahafantarany député Alain Ratsimazafy azy vitondrahantsika ny adevitra monsieur le député ya misaotra anao namana faniry nitarika an'izay mahakasika ny resaka hoe fitsinjaram-pahefana zay tsara aloha manamarika fa ny fitsinjaram-pahefana dia azotsika sokajiana anankiroa ny zavatra ao anatin'izany hoe décentralisation zany ao any mahakasika ny hoe fitsinjarana ny fahefam-panjakana mihitsy hoe ny fotony ahafahan'ny vahoaka zany misitraka
ny asam-panjakana izay atao hoe manakaiky ny vahoaka ary ny faharoa de hoe tokony hipetraka ny lafiny autonomie financiaire na ny hoe fizakana eo amin'ny sehatry ny arabola ana vondrom-boaka tsy njara-pahefana anankiray ary misy mihitsy fanapahan-kevitra azo raisiny ny fotony mahakasika an'izay le hoe loharanom-bola zay tokony hiditra ao anatiny iny a vondrom-boaka tsy njara-pahefana anankiray iny raha mitazantsika ho an'ny atao hoe ny renivohitry Madagasikara na ny commune urbaine Antananarivo de somary variana ihany satria araky ny nambarany taona manafaniry de hoe efa tena eo ampelantanany ny commune Antananarivo renivohitra ny fitantanana ny Samva. Faharoa dia raha vola tantanana na hoe teti-bola entina miatrika an'izany asa mampiodina ny commune zany de ataoko angamba fa ity Antananarivo renivohitra ity no manana teti-bola lehibe indrindra mihoatra an'ireo commune rehetra manerana ny nosy ka vokatr' zany anefa de hitatsika fa miteraka aiazany eo amin'ny mariny hoe ahoana marina ny fomba fitantanam-bola eo anivon'ny commune matoa raha commune renivohitra ohatran'izao a no ahitana ny fako misavovona zay atao hoe mahamenatra amin'ny lafim-pitantanana ana vondrom-boaka tsy njara-pahefana araka loharanom-bavaona manafaniry de hoe ny commune Antananarivo no tena commune zay atao hoe andrenivohitra maloto indrindra am'izao fotoan'izao tena mahamenatra zany tsy eo moa zany ny mpitantanany commune dia nany be ny tanàna tantanan'izany commune zany efa lasa minisitra am'izao fotoan'izao ary tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe ministère ny aménagement du territoire zany hoe tafiditra ao anatin'ny fanajariana ny tany mihitsy zany commune zany zany be ny tanàna teo anivon'ny commune zany ankehitriny de angamba ataoko fa mampanongo tena ihany raha ny andraikitra lehibe ohatran'izany hoe amin'ny lafin'ny fanajariana ny tany no andraikitra no tananao indray zany am'izao fotoan'izao kanefa dia ny tanàna zay no tantaninao ara navelanao anatin'ny fako tanteraka am'izao fotoan'izao tafiditra ao anatin'ny fanajarianany tany mantsy na manafaniry ny famomezana endrika ny tanàna kanefa zany hitatsika fa ny endrika Antananarivo mihitsy am'izao fotoan'izao ny atao hoe mahamenatra sy mampanongo tena raha renivoa partany sahala am'izao no ahitana an'ireny endrika loto isan-karazany ireny amin'ny lafim-pitantanana zany de azo tsoahana raha ny zava-misy am'izao fotoan'izao ny hoe mipetraka mazava ilay teny efa no dradradradraitsika teto hoe tsy fahaiza mitantana ny tony vondrom-boaka tsy njara-pahefany tony tadio tsara nefany fa raha amin'ny lafin'ny fitantanana commune ohatran'io indrindrindrindra ho an'Antananarivo renivohitra de mbola nahazo ange subvention manokany na hoe subvention spéciale avy amin'ny fitondram-panjakana foibe ny commune Antananarivo renivohitra ahafahana zany ary tsy vola kely tsy vola kely raha tsy diso nisy hatranona 10 milliards ariary ange namatsina ny commune Antananarivo fampandehanan-draharaha tafiditra ao anatin'ny fampandehanan-draharaha zany zavatra zany zay hoe iarovana indrindra ny fahadiovan'ny tanàna ary indrindrindra iarovana ny vahoaka ao anatin'izany commune zany amin'ny lafin'ny tsy tokony hoe hipartahan'ny aretina manerana ny tanàna satria tadio fa io fako zay hitatsika io de mety hitarika amin'ny fipartahana aretina zany na valanaretina vaovao indray eto tanàna akoatran'ny efa faharefon'ny vahoaka malagasy amin'ny lafin'ny ara-tsosialy sy ara-ekônomia am'izao fotoan'izao de mbola miampy reny am'izao fotoan'izao zany am'le hoe loton'ny tanàna zay miatraika mivantana eny amin'ilay vahoaka sahirana zany hitanao fa miparitaka eraky ny arabe ny fako mandra-pahatonga ny lalako taty zao namana fany raha araky ny nambarana teo ihany koa feno ny fako amin'ny sisin-dalana misy hatrany amina 200-300 metatra ny faritra anankiray zay feno fako ary lalitra sy atao hoe voalavo sy ny sisa no mifanjo eny ilana tsiny moa fa de hoe misy koa ary ny olombelona zay atao hoe mitsindroka ihany koa ao ihany koa ny mitady zay mbola zavatra heveriny fa azo alaina am'ireny ka mety hitondra soa azy fa izany rehetrarehetra zany de ahitana taratra am'le hoe tsy fitsinjovana mihitsy an'ilay vahoaka malagasy ary mbola fanontaniana ny hoe nakaiza ny tena teti-bola natokana ao amin'ny tony lafim-pitantanana ny fako tony
atao ohatrany hoe asa anehoana fihetsiketsehana fotsiny zavatra misy am'izao fotoan'izao raha fahitako azy araky ny nambaranao teo hoe misy ny eo anivon'ny gouverneur milatsaky ny toerana sy ny sisa fa tokony ho vahaolana maharitra no apetraka efa hitatsika ao anatin'ny taona vitsivitsy zay ny tsy fahafahan'ny camion zany miditra eny andralanitra rehefa fahavaratra tokony mitady hevitra hafa zany na alternative hafa mpitantana hoe ahoana ny tsy isiny zany fivangongona fako zany atao tanàna ary raha tena amaha ny olany resaka ara-pakotsika de any ampitan-dranomasina ny betsaka nefa mampiatra ny atsaona hoe fampiodonana amin'ny fako hoe azo atao zezika azo anaovana zavatra hafa ihany koa maninona ny tsy ampidiriny eto an-tanàna zany ahafahana zany mama ny olana mahakitra mahakasika ny resaka fako io marina tokoa ny voalazanao ary tao anatin'ny resaka tataonitsika tamin'izany fotoana zany tao anatin'io akoatran'ny hoe fijerevana ny resaka lalana mikodana amin'ny Tananarivo Toamasina azy de nisy mihitsy fijerena manokana n'le antsoina hoe grand tana tao anatin'io tetikasa grand tana io ny efa no heverina tamin'izany fotoana zany zay mariana fefa tany amin'ny 5 taona lasa zany ny resaka zany nametrahana an'le hoe ahoana ny fomba anodonana amin'ny fako eto Antananarivo sy ny any amin'ny faritany ihany koa zany any amin'ireny voaparitany samihafa fa tao anatin'le tetikasa moa zany de hoe ametraka grand tana tsika aiza aby ny toerana zay tokony hojerena ahafahana mametraka an'ireo fitaovana izay ahafahana manodina ny fako zany mba tsy paritaka fotsiny sala am'izao zany ny fako eto an-tanàna fa indrisy moa zay le hoe tsy mahay mandray amin'ny fanohizan-draharaha ny mpitondra fa dia hitatsika am'izao fotoan'izao fa very anjavony zany tetikasa zany nefa de hita fa tetikasa mety hitondra soa ho an'ny firenetsika ary indrindrindrindra am'izay lafiny hoe fahadiovan'ny tanàna zay zay ngamba namana fahiry no atao hoe azoko resahana aloha mahakasika an'iny resaka fako eto an-tanàna iny fa raha fitinina ihany le izy de hoe tsy fahaizana mijery lavitra ary tsy fahaizana mametraka ny antsoina hoe ahoana ny amahana ny olana maharitra eto an-tanàna fa lasa ohatrany hoe hevitra taingina no amandeha am'izao fotoan'izao satria de fahaolana ao anatin'ny foezaka ange io atao hitamaso io miteraka io fitohanana maro samihafa eran'ny tanàna misy lalana misy tapahana fa anaovana fanadiovana sy ny sisa de janona eo fa aiza le hoe tena fomba ahafahana mamamaharitra an'ity resaka fako eto Antananarivo ny adevitra resahan'ny olom-pirenena député Alain Ratsimazafy fako moa ny resahantsika am'izao fotoan'izao fa teo aloha teo zany de lala kely lalany ratsy ary ny lalana zay heverina fa lehibehibe mandalo amina lalam-pirenena moa zany reny amin'ny travaux publics fa ato anatin'ny commune Antananarivo renivohitra dia marobe amin'izy ireny nipotika zany raha ohatra zany ka resahantsika amin'ny fomba mahitsy dia manodidina ny 70 ka hatramin'ny 570 n'ireo lalana zay ato anatina Antananarivo renivohitra dia potika avokoa ny olana ateraka ilay hoe fanotofana tany zay tsy ampy heverana ihany koa de mitarika rano be teto Antananarivo renivohitra ka raha mijoy ao anatin'ny minitra vitsy monja ny orana dia dibo-drano Antananarivo tsika tsy resaka ny hoe olona ny rano fisotro zay tsy tonga ny amin'ny isa-tokantrano akoatry ny hoe ny olona ny jiro eto Antananarivo renivohitra député Alain Ratsimazafy tena mahitsy be ano miresaka amin'ity satria misy adevitra resahan'ny olona ny mitambajotra sosialy ary rehefa mihaino ny resaky ny olona maro be malo moa zany zao de misy faneho-kevitra nataona mpivarotra hoe ananganana WC indray faritra misy anay de mba malahelo zay etian'ny esplanady zay mba te hanao zavatra zay mba te hivarotra sy ny sisa zany efa tsy mahita zay atao tsony zany amin'ny akabe le nivon'le commune le mpivarotra ihany koa tsy manana asa atao akoatran'le fivarotana de misy miteny amin'ny hoe tena tsy hain'reto olo reto mihitsy no mitondra satria ny ohatra miainga avy any ambony l'exemple vient d'en haut de hoe avereno amin'ny antokotiko Madagasikara ny fitantanana Antananarivo renivohitra efa naheno sy mba manana fomba fijery mitovitovy am'izay ve député Alain Ratsimazafy
eo indrindra mantsy namana faniry iverenako kely le resaka fahasimbandalana eto Antananarivo a dia hidirako kely ihany koa no mahakasika ny fanotoran-tany tsy ara-dalàna eto amintsika. Ya. Tena manerana ny tanàna Antananarivo amin'izao fotoana izao. Io fahasimbandalana io. Tsisy izay tsy mitaraina indrindra mitatitra na ihany koa ny atao hoe ny olona izay manana fiara entina mivoaka ny trano rehefa andavanandro a fa miteraka fahasimbana eo amin'ny fiara zany. Ary miteraka ihany koa fanelingelena ao anivon'ny fiarahamonina satria ny rano miandrona amin'ireny lavaka isan-karazany ireny a miteraka fofona. Ary indrindra ihany koa zany a amin'ny lafiny hoe fivezivezen'ny mponina dia misy ny fahatarana eo amin'ny lafiny fifamoivoizana satria mandeha mijaikojaiko a ireny fiara mandalo amin'ireny lalana ratsy ireny. Andraikitry ny commune mazava tsara ny fikitihana ny entretien na ihany koa ny hoe fanaovana fanatsarana nyreny lalana ato anatin' reny vohatra ireny zany akoatra teo lalan-dehibe zay efa niresahanao teo zay anjaran'ny ministera zany azo manokana. Fa eo zany matombotranga ireny zavatra ireny dia ilay fitantanana n'ilay teti-bolam-panjakana na le teti-bolan'ilay commune mihitsy no hita taratra zany amin'izao fotoana izao fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Misy teti-bola ny commune zay laniny eo anivon'ny filakevitra communal za mino fa misy teti-bola natokana ho an'ny fanamboaran-dalana ao. Fa eo anivon'ny mpanantanteraka no tsy mandray an'izay andraikitra tandrify azy zay ary manao zinona mihitsy any vahoaka an'Antananarivo raha marimarina kokoa manoloana ny fampitehan'ny lalana zany. Faharoa manarakaraka an'izay dia hitantsika reo le fanotorana tany eto amintsika zany. Milaza ny ministera ny aménagement teo aloha fa hoe tsy azotsika atao ny manototra tany suspendu marimarina kokoa na hoe miantona aloha ny fanotoran-tany eto Antananarivo sy ny manodidina. Ny tenako izao mihitsy namana faniry nanatona teo anivon'ny direction ny aménagement du territoire ny fampiresaka momba an'io satria za dia mahita isan'andro amin'ny alina amin'ny fitoman'ny olona tany amin'ny camion zany anotorana tany. Maninona moa ilay asa zany no atao amin'ny alina? Zay aloha zany fanontaniana voalohany. Matony zavatra anankiray atao amin'ny alina dia misy tsy fanarahan-dalàna ao na zavatra kimaizimaizina ao. Ary rehefa nanontany mihitsy teo anivon'ny ministera ny aménagement afaka mijoro vavolombelona an'izay ngamba ny talehan'ny fanajariana ny tany anisan'ny nanatona azy tamin'izany fotoana izany. Fa na izy ara dia variana hoe tsy misy fahazon-dalana mazava amin'ireo tany izay totorana ankehitriny ireo monsieur le député ozy izy. Fa misy zany ny antsointsika hoe kolikoly ary misy zany ny antsoina hoe fanapara-pahefana ary eo ihany koa zany firaisana tsikombakomba amin'ireny olona zay mety manao amboletra amin'ny fanotoran-tany ety Antananarivo renivohitra sy indrindra ny amin'ny faritra ivelana Antananarivo. Ny tena ahitako an'izay fanotoran-tany tsy ara-dalàna izay dia mahakasika an'iny bypass iny. Ary hitantsika amin'izao fotoana izao ny fiakaran'ny rano rehefa tonga ny orana amin'izay le tsy fifehezana araka ny tokony ho izy. Izay sehatra ny fanotoran-tany izay. Tratra n'le fiakaran'ny rano koa ny manodidina bypass député? Tratra ny fiakaran'ny rano raha jerintsika amin'iny faritra andalo amin'ny alohan'ny atongavantsika Iavoloha iny ao na Fefilo vaky ao satria tsy mirindra intsony ilay hoe ahoana ny ahafahana mandrindra ny rano miditra sy mivoaka fa tony lasa manao zay saim-patany ireo olona zay manana tany eny ary mariako foana ho azy zay hoe amin'ny alina ny camion no mitatitra tany ary maraina ohatrany hoe tsy misy ninina fa ny tanimbary zay hitanao teny amin'ny manodidina efa toditra tany ary izy moa takonany amin'tonyle fanitsy tony. Mariana tsara fa tany aloha fony ambola be ny tanàna nambodranaka dia misy mihitsy ilay antsoina hoe plaque manokana zany isaky reny tany totorana ireny ary misoratra eo hoe fahazon-dalana laharana fafiry oviana ary efa nisy ve ny fitsidihana nataon'ny teo anivon'ny APIPAS ministera ny aménagement ary voafaritra tsara eo ny habean'ny tany zay ho totorana sy ny titre ny tany ihany koa zay totorana. Amin'izao fotoana izao dia tsy mahita an'izany ianao fa tany mitototra ny hitanao eny toerana eny. Zany hoe ao anatin'ny tsy fanarahan-dalàna tanteraka no anatanteran'ilay olona an'izany fanotoran-tany zany. Eto dia miteny kely mahakasika ny atao hoe
fandraisam-pitenenana na ihany koa fandraisana andraikitra zay nataony ben'ny tanàna nakarobato nisy fotoana izy tena nienjana tamin'io lafo ny fanotorantany tsy ara-dalàna io kanefa dia tratran'le atsotsika hoe tsindrio falavo ary na ihany ko hoe tratran'le atsony hoe pression avy amin'ny mpitondra fanjakana ambony ray a dia tsy miperaka tsony le fahefany le atsotsika hoe vondrom-boaka tsy njara-pahefany tadio tsara fa ny ben'ny tanàna zany de tokony manana fahefana feno ao anatin'ny circonscription zay iadidiny ary zay mahavondrom-boaka tsy njara-pahefana azy tompony fanapahan-kevitra izy a ary tompony ihany ko an'izay lafiny hoe fandrindrana ny tanàna zay fa zany a tsy hitanao taratra zany eny anivon'ny fiarahamonina am'izao fotoan'izao fa mandeha foana ilay antsona hoe samy manao zay saipatan'le olo ary ao anaty tsy fanarahan-dalàna mipetsaka indrindra goavan'izay fanazavana nentina Andriamatoa raha tsy mba zafialay solo mba mokana tsy mirano tamintsika zay satria tsy raharaha Antananarivo renivohitra izy ty fa raharaha manodidina Antananarivo renivohitra zany ary moa zava-misy eto ny any amin'ny faritra samy hafa indray de zao ny fanesorana an'ireo vahoaka zay nonona naharitra teo amin'ny tany zay najariany zany de tena olana any ambanivohitra rehetrarehetra any fa te hiverina kely fotsiny a de be te raha toka efa nandalo teo anivon'ny anteny meram-pirenena zany ilay volavolan-dalàna zay hitondrana fantsina mety efa fatapatatra ve Andriamatoa Solomabaoka no tokony hovaina ao anatin'izany satria mandeha be ny adevitra amina resaka délégation spéciale zany tsaroko a ny andro ny tetezamita mbola be ny tanàna ianao tamin'izany fotoanandro zany de nisy fanitarana an'ilay mandahanareo zany de ohatrany tsy nisy fametrahana délégation spéciale firy tany am'ireo commune zay niadidinareo fa afaka nanoho ny asa mibe ny tanàna to misy lalàna ihany ko izy reny ty fandarantsika ty manko zany zao de hoe tena miezaka misy tsika ny mba tena ahafatara ny vahoaka amin'ny akabe mihitsy ny ambaindainy sy ny akapobeany ny tokony ho fahalalàna feno ananany amin'ny zava-misy ainan'ny firenena ka natelo na efatrano tsika midilotra n'iny raharaha iny sy ny sujet iny a raha toka zay ny tena azon'ny sambatan'olona n'le tena zava-misy a de aleo aloha diliritsika tsara efa nandalo ve le projet de loi raha efa nandalo inona ny azo resana am'izay député alain raha tsy mba zafy sy le andininy kasainy ny fitondram-panjakana na ny mpanantanteraka ny gouvernementa hovaina ao anatin'izany alohan'ny amaliko anao am'izay nge manamana faniry a de hovaliko le fanontanianao teo aloha hoe am'izao fotoan'izao a dia manaona ny fijerinao amin'ny etaetan'ny olona le tao Antananarivo renivohitra misy anety koa averina amin'ny merenana hitantanany ny antokotiky Madagasikara ny fitantanana ny tanàna Antananarivo tena mafisiko zay satria maro koa reo olona efa mba nifampiresaka tamin'ny tenanay mahakasika an'ity fitantanana na Antananarivo ty a fa mirary de mirary izy ireo voalohany a ny hoe ny anana ny antokotiky Madagasikara candidat ary faharoa dia maniry ihany koa izy ireo a zafady mba ny antokotiky Madagasikara no hitantanàn-tanàna satria fantatry ny vahoaka eto Antananarivo tsara ny asa zay nitanterahan'ireo tompon'andraikitra teo aloha anisan'izany a ny filoha Marc Ravalomanana fonisy be ny tanàna anisan'izany a ny neny Lalao Ravalomanana fonisy be ny tanàna na Antananarivo renivohitra fa na de tsy teo ampelantanan'ny commune azy no nitantana ny atsotsika hoe samy vata am'izany fotoan'izany a de nirindra ny lafiny fanadiovana ny tanàna ary tsy tonga tamina toerana ohatran'izao fahalotona hitantsika am'izao fotoan'izao mihitsy a nisy an'ity renivohitra Madagasikara ty ka atao hoe satonany ihany zay namana faniry fa ny amin'ny lafim-pandrindrana rehetrarehetra ny lafim-pitantanana na amin'ny lafiny administration zany na social économique zany na sy ny sisa dia hitantsika fa maro ny zavatra tsara hita tao anatin'izany fitantanana zany ka tsy mahagaga ny vahoaka Antananarivo am'izao fotoan'izao a raha miandrandra ny fiverenany ny antokotiky Madagasikara andray an'izany fitantanana ny commune Antananarivo zany iverina am'izay am'lay fanontanianao hoe inona ny fikasany eo anivon'ny fitondrana indray a amin'ity fikitihana ny resaka lalàna mifeny vondrom-boaka tsy njara-pahefany ity voalohany aloha namana faniry a de tsara ny manamarika fa ny fivoriana ara-potoana farany teo anivon'ny anteny meram-pirenena tamin'ny taona 2023 a de efa nikitihany io lalàna io zany hoe io loi 2014-020 io zany a zay mamaritra indrindra ny fampandehanandra ny mahakasika ny vondrom-boaka tsy njara-pahefana zany a
amin'ny resaka fandrindrana asa isan-karazany ao anatin'izany vondromboky tsy njara-pahefana zany efa nisy nikitiana io a zay raha ny marina zany dia nanodidiny indrindra amin'ilay vanim-potoana tokony nanatanterahana ny fifidianana be ny tanàna tamin'ny volana novambra taona 3 de nikitiana io tamin'izany fotoana zany amin'le hoe amin'ny andininy ao anatiny a mahakasika ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ka ny andininy nikitiana tamin'izany a de mahakasika indrindra n'le hoe ho an'ny be ny tanàna sy ny mpanolotsaina de scrutin de liste na hoe ao anaty liste anankiray no ahitana ny be ny tanàna sy ny liste ireo mpanolotsaina iaraka aminy zay zany a no anisan'ny kitihana tamin'iny a loi 2014/020 iny a tamin'izany fivoriana ara-potoana 3 tany amin'ny volana novambra desambra tany zay gagy ianao am'izao fotoana zao fa tonga amin'ny fikitihana asa fampiriny indray ty fitondrany ity entiko ilazana aloha zany fa tsy manana mihitsy an'ilay antsona hoe prévision na ohatsika hoe gouverner c'est prévoir zany hoe tokony efa nojerena ndray miaraka zay mety zavatra tokony hokitihana manoloana an'ilay fandefasana antony tolo-dalàna ny anivon'ny antemera-pireneny tony a fa tsy isaky ny raisitsika hoe isaky ny taitaitra kely na ihany ko isaky ny manova stratégie na pakady na ihany ko kajikajy politika ilay fitondrana de ataony a izay ikitihana lalàna ka ifanaranaraka am'izay fomba fijerin'izay zany hoe ny fomba fanovana lalàna zany eto amintsika na ny fikitihana lalàna zany eto amintsika dia izay metimety amin'ny mpitondra no atao fa tsy hoe inona ny mahasoa an'ity fireneny ity raha jerena manko ty loi 2014/020 resahantsika ty ihany na manafaniry zay andalo ny anivon'ny antenimera-pirenena araky ny efa nambara teo a nokasaina hodiniana moa zany anivon'ny antenimera-pirenena izy ty a atao anatin'izao fivoriana tsara-potoana zao ny zavatra horesahana indray ao anatin'izy ity de ny hoe ahoana ny fomba fametrahana PDS zany a eny anivony reny vondromboka tsy njara-pahefana reny amafisokely io le tenina atao satria nisy tokoa ny tamin'ny taona 2024 a raha tamin'ny andro ny tetezamita de nandray a décret ny ny filoampanjakana tamin'izany fotoana zany a nametraka amin'ny hoe mitoy a ny fitantanan-drara azy ataon'ny be ny tanàna sy mimpanolotsaina ary tsy nisy fametrahana PDS tamin'izany fotoana zany afaka nano asany avy atrany zany ny be ny tanàna sy mimpanolotsaina na mandra-pahatonga an'ilay fifidianana ho an'ireo a vondromboka tsy njara-pahefan'ireo azo atao tsara zany zay lafin'izay fa nahavariana ny zavatra misy am'izao fotoana zao ny hoe hanendry délégationna manokana izy inona ny zavatra mety ho finosony zany zavatra zany miampy an'le hoe tsy voatery ho mpiasa-panjakana na tsy voatery ho fonctionnaire reo olona ho tendrena ho PDS misy sary anakiroa zany mampieritreritra ao anatin'io na manafany ndray voalohany a de hoe mety olo-tsotra zany na olony antoko zay manohana an'izao fitondrany zao mihitsy aza no apetraka eo am'ireny toerany be ny tanàny reny tadio anefa fa zao vanim-potoana misy atsika zao zany de vanim-potoana hanomanana ny fifidianana irosoana ho an'izay le hoe fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ary ko ny fifidianana sombavam-boaka mampanahy zany hoe olona toko no apetraka eny ary tsy voatery fonctionnaire raha izay faharoa de ny hoe ny be ny tanàna rehetra manerana ny nosy ve no voatery hosoloana na hoe voatery ametrahana an'izay PDS zay raha izay mantsy ny zavatra mitranga de tena mipetraka mihitsy ny aya hoe makany amin'ny kajikajy politika ny fomba ametrahana an'ireo PDS reo fa raha ho an'ny kahanatananarivo renivohatra zay hoe ny be ny tanàna teo amin'ilay toerana mihitsy no lasa minisitra am'izao fotoana zao ka hanendry ny fitondram-panjakana de amiko manokana misy fomba anakiroa azony atao na izy anendry PDS araky ny ity efa sosikevitra resahan'ity na izy manendry fotsiny hoe maire par intérim
mandra-pahatonga an'izay fifidianana ho avy satria raha ny fijeritsinga zao ny amin'ny lafiny fifidianana be ny tanàna arak'izay hoe efa tapitra mandahana izy ireo tamin'ny fahafolon'ny volana janoary taona 2024 tsy tokony anana eritreritra hafa fa tsy mifikarakarana fifidianana makany am'izay hoe fametrahana be ny tanàna voafidim-bahoaka sy mpanolotsaina voafidim-bahoaka zay ny fanjakana zany am'izao fotoana zao raha ohatra izy tsy mitodika makany am'izany de hita miariary ny atsotsika hoe fanitsakitsahana ny lalàna fean'ity vondrom-boaka sy njara-pahefana ty satria voalaza mazava fa efa taona ny mandahana izy ireo ka ny fanjakana perinasa zany de tokony nanana vision fa tany aloha be amin'ny hoe ahoana ny fomba natanterahana azy amin'ny fotoana fahataperan'ny mandaha andreo be ny tanàna sy mpanolotsaindreo marina raha ho anay solombavam-bahoaka indray de hoe mbola amin'ny volana jolay any hoany no tena hoe tapitra ny mandahanay ny fanjakana zany de manana adidy sy andraikitra mihitsy no mikarakara ny fifidianana ho an'ny solombavam-bahoaka mialohany zany daty voatondro ho fahataperan'ny manda zany tsy tokony anana eritreritra hafa koatran'izay zany fanjakana hoe andeha anitatra na andeha ateo aty aloha ihany koa satria mantsy ny mandahan'ny solombavam-bahoaka de voafaritra tsara ny lalam-panorenana hoe 5 taona dikan'izay de tokony ajaina zany zay ary efa tsy manaraka an'izay na tsy manaja an'izay ny fitondram-panjakana de io ndray amarinitsika eto amin'ity fandaharana ity izany fanitsakitsahana lalam-pandrenana eto amin'ny tany sy ny firenena zany mazava tsara aloha zany fa ny hoe ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina de raisina amin'ny alalan'ny dekre no ahafahana mamaritra an'izay mety hoe momba an'izay fifidianan'izay fa ho an'ny fifidianana kosa solombavam-bahoaka de ny lalam-pandrenana no mibaiko atsika ny irisotsika am'izay fifidianana solombavam-bahoaka zay eny ary ia de everitsika zay fa fanampy fanazavana efa netitsika tato amin'ity fandaharan'ity zay netiny député Alain Ratsimbazafa zay le hoe manamafy ny fahalalana sy ny fahafantarana zay fa fatatsika ty fandaharantsika ity ary ataotsika dridrangilo mihitsiny ataotsika tena hoe pasoka domony ray ingaandrina mihitsy ty zany tsy avelantsika raha tsy efa tena mandromandry tsara miodikodina tsara mihitsy mba hahafahana zany tena voarainy rehetra mihitsiny zany any anatin'ny feon'ny fahafantarany any hoe inona moa ty zavatra kinendriny le fitondram-panjakany ity satria reto fitondram-panjakany reto dia tsy manaonao zavatra tsy ampiaverana zany fa efa sur calcul daholo ny azy zavatra rehetra ataony de maily foany tsika satria mandritra ty fotoana zay etsona fivoriana tsy ara-potoana ty ka hitondrana zany volavolandriza teny-dalàna eny anivony anteny meram-pirenena izany sy ny anteny meran-dolona an'ilay projet de loi no manao demande d'avis ny prime ministre de mamaliny ny ACC de zay le tenentsika hoe tsy mandehandeha ho azy daholo zany ary mato miverimberinao le hoe afaka mbola manompo fotoam-piasany ny be ny tanàna satria zany tsy fahefany anivon'ny anteny meram-pirenena zany de resahan'le ACC ao anatin'le andininy vitsivitsy le navoaka tam'le aviny le hoe azo atao mametraka délégation spéciale dia lalàna mandamina zany de io le lalàna tiana ketrehana zany efa misy zavatra efa tena mandeha amina construction be mihitsy any ambadika any de fatatsika le izy natsidiky député Alain te hoe te ametraka olona reo avy any aminy ary mazava hoe akamakama omanina zay amin'ny fifidianana ho avy eo ary tena ametrahana an'izay hoe ifehezan'izy ireo tanàna samihafa na mba voatra na andreny voatra zany mba hahafahan'izy ireo zany mitapiratra tsara anatin'izay fahefan'izay fa manohy an'izay ihany na manafaniry siosondresaka koa zany am'izao fotoana zao hitanao moa reny hitatsika teny amin'ny tambajoza-tserasera reny le hoe fifidianana solombavam-bahoaka sy fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina atambatra amina andro anankiray zany na hoe élection jumélé eto aloha zany de tena mba te hitondra ny fanamariako kely mahakasika an'izay fahitako azy eo amin'ny fomba fanatanterahana de anisan'ny teraka fahasarotana lehibe izy io satria hitatsika fa na ny juridiction hitsaran'ireo zavatra reo raharah reo azy dia roa samihafa zany hoe
ny hoan'ny fifidianana be ny tanàna de mazava tsara fa ny tribunal administratif ny mamoaka ny didy rehefa avy eo a am'izay mety ho fahalanina be ny tanàna azy mpanolotsaina ary ny an'ny solombavamboaka ndray ny fifidianana solombavamboaka de ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana ny mamoaka didy a mahakasika ny hoe lany ho solombavamboaka tato amina distrika anankiray a ilay candidat zay nandray anjara atao anatin'iny aloha zany a de mizara roa ny atota taratasy mety hoentina am'izay hoe lafiny juridiction roa samihafa zay no mitsara azy faharoa de ny hoe ny fifidianana filoham-pirenena farany teo azy de hitatsika reny fanadihadiana nataon'ny mpanaramasony fifidianana ohatran'ny safidy sy ny sisy reny a fa maro am'ireo tompona andraikitra ny anivon'ny fokotany zay nitantana n'iny fifidianana iny no tsy mahalala akory ny andraikitra tandrify azy manoloana n'iny androm-pifidianana iny zany hoe ao ny tsy fahampiana fahalalana ao ny tsy fahampiana atao hoe fanomezana fiofanana azy reny ka nanany sarotra zany ny fiatrehany an'izay fifidianan'zay a teny anivon'ny brom-pifidianana tsirairy avy ka ity ve raha atambatra zany ny fifidianana solombavambahoaka sy ny be ny tanàna dia azo inona ve fa irindra tsara ny pv eny anivon'ireny brom-pifidianana isatsokajiny reny ary tsisy ve ny antsona hoe fisavoritahana manoloana an'izay satria ao anatina distrika anankiray ohatra raisiko manokana tsimondano a ahitana commune enina amby roapolo ao anatin'izay zany a dia mety isy ihany koa isaky ny commune candidat be ny tanàna maromaro torak'izay ihany koa ny solombavambahoaka na mipetadrindrina ipetaka eny amin'ny mpanao d'affichage na ihany koa mitoerana hafa samihafa miatrana an'ireny afisy reny ara ve tsy savoritaka tsy fantatry ny olona ntsony hoe ity ve le hofidiana be ny tanàna sa ity le fidiana solombavambahoaka sa ity le fidiana mpanolotsaina izany rehetrarehetra zany zany tokony hojerena mialohan'ny fotoana ny hoe inona ny zavatra tsotra mba ahafahan'ilay malagasy a mifidy ampitoniny ary ao anatin'le tena hoe fandrindrana milamina tsara zany a ny fiatrehana an'izay fifidianan'izay eto mantsy namana faniry tsindrina tsara fa ny ataoko hoe ny tety anivon'ny fanoerana ny collectif de candidat tamin'ny élection présidentielle teo raha ny fivoriana zay ny rahan'izy ireo de hoe tena handray anjara amin'ny fifidianana rehetra ho avy zany hoe handray anjara ny tianivon'ny fanoerana rehetra ary anisan'zany ny atokotiky madagasikara zay ho teneniko eto ankehitriny zany ny fahavononana am'izay fandraisana anjara amin'ny fifidianana rehetra ho avy zay ary efa namafisiny ny front national ny atokotiky madagasikara zay no hoe handray anjara tanteraky tsika amin'ny fifidianana rehetra ho avy eo zany ny tiako sitomana kely ny saitsika hoe voalohany a de mila miomana ny vahoaka malagasy am'izay irisoana ny fifidianan'zay indrindra isika tety anivon'ny fanoerana zay atao hoe tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena de n'izao tsika dia amafisina ny fanetanana mahakasika ny hoe fisoratana anarana iny anivon'ny brom-pokotany mbola manana fotoana tsika hatramin'ny fahadimy amby folo ny volana febroary ho avy zao androatana anarana ho an'izay mbola tsy tafiditra ao anatin'izany listra zany a fa ity vanim-potoam-pifidianana ho avy ity no any ehotsika ny tanjaky ny teny fanoerana ray mantolo satria de mirehare zao fitondrana zao fa hoe lany ara-dalàna tamin'ny isam-bato avo de avo tsy atopoko mbola manana ny heviny ny vahoaka maro anisa zay atao hoe ny safidy ny tsy nandeha tany amin'ny brom-pifidianana tamin'iny fahenina amby folo ny volana novambra iny ka eto zany tsika de mametraka mazava ny hoe handray anjara tanteraka ao anatin'ny fifidianana fanoerana ary sony ao anivon'ny fitondrana mieritreritra fa ny antokony rery ny andray anjara ka anao an'io fisavoritahana mpifidianana io izy fa tena ijoro ny vahoaka malagasy ary tena anaraka tsy akany sandavany am'izany hoe voaka mpifidianana anivon'ny brom-pifidianana samihafa zany eny ary zava-dehibe ny fahafantarantsika n'izay fanetanan'izay fa maraparantsika député an'lera tsy mbazafy a misy an'ity tonga de alefa mifaly zany a fandaminana ho amin'ny raharam-pirenena moa zany amin'ny fandraisana andraikitra de anatanteraka fambolekazo ny antoko tiako madagasikara amin'ny sabotsy izao hoe ny avaradrano
zay misy ny toerana atao hoe imerikasinina fokotany eny no anatanterahana izany fambolekazo izany manomboka amin'ny sivora maraina amin'io sabotsy fahatelo ny volana febroary io. Député Alain Ratsimbazafy everiko fa manana ny teny ampity anao sy fanetanana zany satria ho an'ny rehetra mihitsy izy ity fa tsy ho anavaradrano irery ihany. Ya marina tokoa zay voalazana zay namana faniry eto moa zany de ny fambolekazo de sady adidy izy io ho an'ny firenena satria tafiditra ao anatin'ny hoe fiarovantsika ny tontolo iainana. Manana anjara brika amin'izany ny antokotiky Madagasikara satria dia olo-pirenena avokoa ny atao hoe ny mpikambana ao anatin'izany antoko zany ka raisin'ny antoko adidy zany ny fanatanterahana an'izay fambolekazo zay amin'ity taona 2024 ity ka amin'ny sabotsy fahatelo ny volana febroary avy zao no anatanterahana azy eny Amerika Asiny. Entanina avokoa ny rehetra na ny tsy ao anatin'ny antokotiky Madagasikara raha fa kosa manana an'izay fomba fijery anamaitso an'ny Madagasikara zay dia eny Amerika Asiny na fotoanantsika amin'ny 7 ora maraina. Entanitsika amin'ny ho tonga maro ary atao hoe io ihany koa ny fotoan-dehibe anankiray zay ilionatsika ka ahafahan'ny Front National ny antokotiky Madagasikara mampita hafatra bebe kokoa antsika mahakasika an'izay hoe raharaham-pirenena zay. Koa samy isika ny nivon'ny DISTIM, ny COMTIM, ny FOKTIM rehetra manerana ny atao hoe manerana Antananarivo no resahana angamba eto satria mety ho lavitra no anivon'ny faritany tsirairay avy mba hametraka ny fandaminana zany ny mba hahatongavany ny maro eny amin'io toerana Amerika Asiny io amin'ny asabotsy ho avy zao. Dia mintsy manantenana fa handray ny anjara andraikitra tandrify azy avokoa ny olom-boafidy ny tompony andraikitra eny anivon'ireny COMTIM sy FOKTIM ary ny DISTIM ireny amin'izay fanatanterahana ny adidy masina amin'ny fambolekazo amin'ny sabotsy ho avy zao zay. Iny ary de makasitraka ny solombamboaka Ratsimbazafy alainy sika niaraka tamintsika tamin'ity androany ity tao anatin'ny tapany voalohany fandarina. Aza mbola misaraka aminay fa mbola ho avy eo Andriamatora Raoily zay filohan'ny fikambanana Fivato zay avy amina fiarahamonim-pirenena fa mialohan'ny hidirany eto amin'ny fandarana misy an'ity horonan-tsary ity alefanay amintsika zany miresaka indrindra ny vola be lany ny fitondram-panjakana malagasy momba ny teleferika kanefa de miteraka fahavoazana amina lafin-javatra maro eto Madagasikara. 152 millions d'euros no trosain'ny fanjakana malagasy amin'ity resaka teleferika ity kanefa misy zavatra maro be hita ampanao gazety frantsay sy mifanadiadiny fanaovana gazety frantsay fa tokony hodiniana sy lahara-pamena eto Madagasikara adikan'izy ireo skandale izany fandanim-bola be mepapana mihoatra ny zavatra miandry ny fanjakana malagasy izany. Alefatsika zay de aorianan'izay horonan-tsary zay miverina ny tenako miaraka amin'ny vahiny indray Andriamatora Raoily daholy namana mametraka amin'ny veloma finaritra namana faniry de maniry anareo mba vita hatramin'ny farany ity fandarana miara-manonjay ty. Eny ary makasitraka ny député eny ary dao avy hatrany. 152 millions d'euros. C'est le montant d'un prêt que l'État français va attribuer aux dirigeants de Madagascar pour construire un téléphérique de 13 km à Antananarivo. Au moins 13 scandales gravitent autour de ce projet aussi indécent qu'inutile. Scandale numéro 1. À l'heure où la famine tue dans le sud de Madagascar, dépenser autant d'argent est une insulte pour le million de personnes qui y sont victimes d'insécurité alimentaire aiguë. À Madagascar, plus d'1 million sont victimes d'insécurité alimentaire aiguë. La mère de ses enfants est morte et mon mari aussi. Qu'est-ce que je peux dire ? Notre vie se résume à chercher des feuilles de cactus pour essayer de survivre. Au lieu de sauver ces familles qui n'ont plus rien à manger ni à boire et qui risquent ainsi de mourir de faim et de soif, le jeune président malgache préfère endetter son pays pour pouvoir se targuer d'avoir le plus long téléphérique de transport public dans le monde. Scandale numéro 2. Le téléphérique consommera une importante quantité d'énergie. Alors que les habitants de la capitale Antananarivo souffrent déjà au quotidien des problèmes chroniques de délestage dus à l'insuffisance du réseau existant. Les dirigeants malgaches prévoient la construction d'une centrale d'une capacité de 6 MW pour 48 millions d'euros, toujours financée avec le prêt de la France. S'il voit le jour, un tel projet devrait servir, non pas à alimenter le joujou du président,
mais à augmenter la capacité de production électrique pour la population. Scandale numéro 3. Le tracé du téléphérique présidentiel ne dessert que les quartiers UP d'Antananarive. Il passe notamment à Ambatoubé, où se situe la résidence privée de Rajoel. Les zones populaires ne figurent pas sur l'itinéraire des 2 lignes. C'est un équipement conçu et construit pour les riches, mais dont le remboursement sera assuré par les pauvres contribuables. Scandale numéro 4. C'est la population malgache qui supportera le remboursement de ce prêt de 152 millions d'euros, plus les intérêts, sur 2 décennies au moins. Scandale numéro 5. La population malgache est doublement pénalisée car en plus du remboursement du prêt, elle devra aussi payer le prix fort pour pouvoir jouir du transport par câble. Scandalisé par cette série d'inepties, le sénateur français Pierre Laurent a interpellé le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, dans une question écrite datant du 16 décembre 2021. L'élu de la Chambre haute a fait le calcul, le coût des billets aller-retour sur une ligne du téléphérique serait de 4 500 ariary. Soit 1 euro, ce qui, sur un mois, représenterait pour un usager l'empruntant à l'aller et au retour près des 3/4 du salaire minimum malgache. Par comparaison, le coût du billet du nouveau métro de Hanoï est de 0,30 €, alors que le Vietnam est bien plus riche que Madagascar. Scandale numéro 6. Le projet, qui n'a jamais fait l'objet d'aucun appel à concurrence, profitera une fois de plus à la société française Colas, qui depuis l'accession de Rajoel au pouvoir, a déjà bénéficié de plusieurs autres chantiers inutiles et budgétivores. C'est notamment le cas de la construction d'un ignoble colisée romain en béton dans la cour du palais de la reine à Antananarive. Scandale numéro 7. Ce lieu hautement sacré qu'est le Rouf d'Antananarive sera doublement profané avec l'installation d'une gare du téléphérique à proximité du palais de la reine. Son inscription au titre de patrimoine mondial de l'UNESCO est de plus en plus compromise en raison du caprice présidentiel. Scandale numéro 8. Le projet profitera en deuxième lieu après Colas, à la société Poma qui accumule les problèmes techniques ces dernières années et qui est peu sollicitée par les collectivités françaises. Et à Orléans, les projets de téléphérique ont été tout simplement enterrés. Poma va réussir à décrocher un de ses plus grands chantiers auprès des dirigeants malgaches, peu soucieux de la sécurité de ses citoyens, à l'instar de cette embarcation, surchargée, qui a échappé au contrôle des autorités et qui a entraîné la mort de plusieurs dizaines de passagers clandestins. En matière d'accident, rappelons que la chute d'une cabine de Poma à Vaujany a fait 8 morts le 13 janvier 1989. Le deuil à Vaujany, cette petite station des Alpes dont une cabine du téléphérique ultramoderne s'est décrochée hier soir faisant 8 morts. 8 personnes, 8 hommes décédés dans la chute d'une cabine d'un téléphérique. Les enquêteurs et les experts travaillent sur les restes de la cabine numéro 2 tombée d'une hauteur de 200 mètres. Le responsable de la société Pomagalski qui a conçu le téléphérique ne voulait pas se prononcer. Scandale numéro 9. Une troisième société française sera aussi complice de ce projet au relent colonialiste. Il s'agit de Transdev qui en assurera la gestion. Rappelons qu'aucun appel à la concurrence n'a été lancé, pourtant les dirigeants malgaches se targuent déjà du partenariat avec le géant français Transdev qui serait alors amené à gérer 40 000 passagers par jour. Compte tenu du faible pouvoir d'achat des malgaches, cette estimation ne pourra jamais être atteinte. Déficitaire à coup sûr, le projet de transport par câble est voué à l'échec, à l'instar des autres projets budgétivores de Rajoel, comme la rénovation du stade de Mahamachn qui a coûté 77 millions de dollars, mais qui a été inondé après 2 heures de pluie, ou encore le Colisée du Rouf qui n'a même pas pu être inauguré. Scandale numéro 10. Le coût de construction d'un kilomètre de route est estimé entre 250 000 et 750 000 euros à Madagascar. Avec 152 millions d'euros, on peut construire entre 200 et 600 km de nouvelles routes pour désenclaver les lieux de production dans les 4 coins de la grande île. Dépenser une telle somme et endetter tout le pays pour seulement 13 malheureux kilomètres pour le seul centre-ville de la capitale, relève du gaspillage de l'argent public. Scandale numéro 11. En plus du Kéré qui sévit dans le sud, c'est toute la population qui a faim à Madagascar, notamment suite à la crise sanitaire liée au Covid-19. L'inflation galopante n'est pas maîtrisée. Les pertes d'emplois se comptent par millions. Les sociétés emblématiques comme Air Madagascar sont à l'agonie. Au lieu d'aider les entreprises malgaches à se relever et à créer des emplois, les autorités s'apprêtent à gaver les multinationales étrangères, depuis la construction jusqu'à la gestion du téléphérique. Scandale numéro 12. Bien d'autres besoins primaires de la population ne sont pas assurés par le régime Rajoel, pour ne citer que la sécurité ou l'éducation. Le phénomène de grand banditisme dénommé Dahalo, et les feux de brousse se prolifèrent sur toute l'étendue du territoire sans pouvoir être maîtrisés. Pour ces populations livrées à elles-mêmes, les journées se suivent et se ressemblent, rythmées par la faim et la peur des attaques de Dahal.
Les dalles sont venus ici pour nous prendre nos bœufs. Ils ont sifflé pili, pili, pili et ont tiré. On a couru vers la forêt. Les attaques se répétaient sans cesse. Ils prenaient les bœufs, puis ils revenaient prendre les chèvres et les marmites. Quant à l'éducation, l'État n'arrive pas à contenir la déscolarisation massive. Pour donner l'impression de travailler, Rajouel a fait construire à la va-vite quelques écoles. Mais une enquête de Transparency International a démontré que les murs de ces bâtiments construits dans la précipitation lézarde, les toits fuis, les sanitaires ne sont pas aux normes, au détriment des élèves et des enseignants. Tapatsangana ny sekoly raitra sy mamiratra ny efitrano eritoana aty aoriana tonga nijeriny zava-misy teto amin'ity sekoly manara-penitra voalohany ity ekipa mpanao fanadihadiana isaky ny 2 metatra dia nahitana tritra tahaka izao ny tamboho manodidina sy ny ivelany ihany fa hatrany anaty lakilasy ihany koa tetebe ny lakilasy sasany ary tapaka hatrany fampianarana. Tsy ampy ny rivotra iainan'ny ankizy atao dakilasy dia io surface ihany no afaka idiran'ny rivotra ato. Les toilettes 16 anglais zany tsy accessible aminay préscolaire zaza 3 taona 4 taona 5 taona dia voatery zay tsy maintsy mampiasa pot. Ce n'est pas en construisant un téléphérique à Antananarivo que ces problèmes vont se résoudre. Scandale numéro 13. La procédure législative liée au vote de la loi autorisant le prêt de 152 millions d'euros n'a pas été respectée selon les révélations de quelques députés malgaches de l'opposition. Idem pour les autres enquêtes environnementales et autres consultations publiques qui ont été réalisées dans la précipitation en moins de 3 mois. Pour le sénateur Pierre Laurent, ce projet apparaît scandaleux à de très nombreux malgaches et même à une très grande partie de la communauté française. Il demande par conséquent au ministre Bruno Le Maire ce qu'il compte faire en vue d'un abandon de ce projet et, en concertation avec tous les acteurs concernés, de consacrer les moyens prévus à un projet plus adapté aux besoins urgents de la population malgache. Les malgaches et les contribuables français attendent de pied ferme les réponses de Bercy et de l'Élysée. Au vu de ces pratiques douteuses et indécentes de son homologue malgache, le président Emmanuel Macron prendra-t-il le risque de se rendre complice des dérives dictatoriales de Rajouel ? Daosika mboly azy ho an'ny taranaka miaraka amin'ny natokontsika Madagasikara ny sabotsy 3 febroary izao manomboka amin'ny 9 ora maraina eny Amerika Atsimo. Eny ary tsika moa tsy maintsy miezaka foana ny fampizara vaovao dia nalefa ny orona tsara iny anjara andrehetra ny mandinika hoe ny vahiny ny mahatsapa sy mahita an'izany. Vola be tsy toko tsy firoana 152 millions d'euros 2,50 tapitrisa euro hanaovana transport par câble TPC zany hoe fitaterana Antarby 340 kilometatra monja Antananarivo renivohitra trosaina amin'ny fanjakana frantsay kanefa betsaka ny filambola zay tokony ampiasaim-bola eto Madagasikara. Skandale hoy ny mpanao gazety frantsay nanao ny fanadihadiana hitantsika teo reny anjarany rehetra no mitsakotsako sy mandinika fa efa eto akaiky eto Andriamatora Rawely miaraba tratry ny taona zokobe ary miaraba ihany koa tonga eto amin'ny fandarantsika amin'izao atoandro zao mihaino antsika ny vahoaka tsy ny eto an-tanindrazana ihany fa hatrany ampitan-dranomasina. Miarabanao faniry dia miaraba ihany koa ny mpijery sy mpiaino an'ity onjam-peo manano maha izy azy ity hatrany velona indrindrandrindra moa ny eto toerana elaela tokoa tsy teto ny tena ary miala tsiny raha izao efa farana ny volana janvier verika mbola tsy tara ao anatina tsy fahasalamana koa moa vokatry ny fakonareo eto io dia tena mitarika aretina ka ohatrany tsy netinety tao anatin'ny tapabolana ny tena ary alasindra somary ivaiva ny feo na izany na tsy izany ezahana ampiakarina arak'izay azo atao ihany satria betsaka ny zavatra tokony ampiakarantsika feo eto amin'ny firenena. Andriamatora Rawely tena nandinika zava-misy mihitsy ary rehefa nahita ny raha manga farany teo
oktobra, novembre, décembre mikasika indrindra ny fiainan'ny firenena mazamazana teo reny tamin'ny hetsika nataon'ny collectif de candidat zay ihany fangaro amin'le hoe hetsika fotsy. Ny adefitra tamin'izany dia ny amin'ny hoe tsy ara-dalàna firotsahako fidiana mandika lalam-panorenana ary ny teo anivo ny fitsarana avy momba lalam-panorenana mihitsy no manampitosika ny fanonganam-panjakana ny androm-panjakana coup d'état institutionnel no nandika an'ireo collectif de candidat azy. Dia miresaka ny amin'ny tsy ara-dalàna ny gouvernementa collégial na hoe gouvernementa fandrombonina tamin'izany fotoana androany tampoka teo misy fanendrena filohana anterimeran-doholona dia nahazo fahefana tampoka teo zany filohana anterimeran-doholona zany dia mifampizara fahefana tamin'ilay gouvernementa ny amin'ny hoe samy manao ny fitantanana vonjy mainka ny raharam-pirenena fa ity ny an'ilay gouvernementa ity ny an'ilay filohan'ny anterimeran-doholona dia nisy lohany roa zany teto Madagasikara dia hoe tsy voaja ny lazay ny lalam-panorenana andiny fahenina amby efapolo dia ndraindray mizitrotra ny hoe andiny faharoa amby dimapolo izy ny ACC misy zavatra manahirana tamin'izany fotoana andro izany dia tsaroako le ozy ngara hoe le rafitra mihitsy nama io rafitra io mihitsy karaha miresaka rafitra le ambara ny lalam-panorenana sy le olona le mitazona an'le rafitra elahelitsika tsy niresaka le matora oely vakibay zany ty adevitra ty za mbola tsy ho avy any tanàna mihitsy antsoromandidy fa tonga dia iresaka ny zava-misy amin'ny akabeany fomba fijeriny fivato reny ny zavatra nitranga eny io lany ngarajoely fa zay tsy nanaja lalany ny lalam-panorenana vao hitsakitsaka ny ACC no ny lalao anazy teo sinsisa voatondro avy any amin'ny ivon'ireo collectif de candidat sy ireo hery politika ary vao malinomaly aza moa cellule de crise dia nanameloka mihitsy an'ilay fijoroam-panjakana amin'izao fotoana izao fiarahamonim-pirenena miresaka politika ianareo tsaroako foana zay teny ngara-wily zay ahoana koa sara mba fijerynareo ny zava-misy satria efa iondray io eny le fanjakana amin'izao fotoana izao le matora wily. Ya misaotranao faniry namitipitina an'izay raha sika mahafantatra ny zavatra nisy teto amin'ny firenena mikasika n'iny fifidianana iny ngamba tsy asiana resa be loatra fa efa maro dia maro ny fanakianana na eto toerana na avy any velany mikasika n'ilay tsy fetezana teo amin'ny raharaha mpifidianana indrindraindrindra moa lay lesahana be dia be le resaka nationalité sy iverenana tsony fa ny zavatra hoe amitinana azy dia zao anisy ianao teo sy fanarahan-dalàna be dia be ary dia tena mampiavaka ny fitondrana mihitsy zany io hatramin'ny dirany teo ka hatramin'ny voahany sy tohizany dia mitohy hatrany ny sy fanarahan-dalàna hoe inona ary za sy resaka tsony inona ny vokatra le inona ny sy fanarahan-dalàna fa le vokany no resahako vokatra le sy fanarahan-dalàna dia izao fanjakana malezolezo zao tsy tokisan'ny olona sady tsy manana ny légitimité vokatry n'ilay fifidianana natao amboletra lazaina moa fa firisan-jato nefa dia raha sika mahafantatra ny fahaivany taux de participation ny olona ary tsy nisy vato angalarina moa tamin'iny fa dia le taux de participation ny goflena zany nahatsapany zany daholy ny any ambanivohitra rehetra azay andehanana ihany faritra eny efa 2.5 no andehananay fa mahatsapa fa tsy marina iny taux de participation lazaina fa ianareo vena isa hoe tena nalaina mifidy na hoe tena tsy nandeha nifidy malaina mifidy ny olona akamaroan'ny olona alaina mifidy bongolava moa raha mahita ny atao hoe sy fitiavany ny fitondrana io ary dia na ny fampelezakevitra ny hoe sy tany ny filoham-pirenena zany hoe voalohany ny faritra bongolava raha ny hoe tsy fankasitrahana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ka na ny tany aza erany ambanivohitra zany distrikany Fenorivo be zany zao dia tena nandresy mihitsy ny filoha Ravalomanana na dia tsy nanao fampelezakevitra fa dia amboarina foana le izy zany dia reny rehefa mitambatra ny amin'izay ny fivato azo tsara mihitsy satria izay moa manan'olo leran'io rehetra ny andromaso faka any anivona fokotany andromaso fototra anivona commune zay manao andromaso ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny na aty amin'ny au niveau national zany na ny anivon'ny faritra
zay moa le resahanareo miresaka politika ny fiarahamon'ny pirenena fivato ary zay no isan'ny mampiavaka anay zany sy ataonay tompotrano miono lay mpikambana satria tompon-draharaha loatra zany lay vahoaka tsy atao mpitandamba lavo zao ka izay moa no mahavaky ny vakibay zany manapositra manasa manana fahasahina amilazany marina sy ny isiny araky ny tenin'andrenam-pony merina hoe tsisy fandrosoana eto raha mbola io marina sy ny rarina sy ny isiny io no ataoko totoa hoe ny marina na tsy edikevitra ny rarina sy ety mandevitra ny isiny sy mizatavan'olona ary de niatra tamin'ny zanany naterany misy moa zany rehefa tratry ny isiny de mirosaka ny ranomasony rehefa niarany sazy de ny namelona ho faty tamin'izany fotoana zany am'izay le raha-pirenena sy ananakavana zay ny antony natonga niny teny iny zay nahatonga niny teny iny de inona ny tsy anaransika an'izany ary averimberinay foana zay ny mahatonga anay hoe mandeha any amin'ny fahitsina mandrakariva zany any amin'ny fomba fijerina amin'ny fomba fisaina ny amin'ny fomba firesaka tonga de antany azoko be raha ile taorina le io zany ny seny vonjemaika nandresany le matorajoelona de hoy koa ny ACC hoe de nandresany le matorajoelona de angakangana be mihitsy no nanaovana ny investiture tetsy Mamasina de vita zay dia tonga ny fananganana ny gouvernementa na ny formation gouvernementa tamin'ny fiandohan'ny volana janoary ianareo mpiteny an'io mandrakariva mihitsy le rafitra le système ambarany lalam-panorenena tsy mahavita asy io hoe mety ve za tsy mety zao régime zao hoe ao no miresaka semi parlementaire ao no miresaka présidentiel ary moa mbola misy miteny présidentiel fort no mety misy miteny an'le tena parlementaire fa tsy semi parlementaire tsy mety gouvernement io ndray ve no mibaiko an'ilay olom-bofidy ety anivon'ny solombavam-boaka ny tena teneny tsy mety resaka gouverneur io fa mifanitsaka andraikitra am'le préfet de région ary mifaninana anao fisafonany antitafika mihitsiny efa nyteneny raha vily teto zany le olona fa tsy zany mamorona tsy mety io resaka eny anivon'ny district io ny amin'ny hoe tena misy solo tena mpanjakana kanefa misy any koa re olom-bofidy mikorotana le izy mbola mitolona any am'zany ve ny fivato de tonga de ho itsika mihitsy hoe io ary ny formation na gouvernement nareo mitabataba am'le izy mifivato misy an'le secrétaire d'état andray zay miafakafina any ambadimbadika any nefa sokajina ho anisan'ny gouvernement ihany na tsy izy zany rehetrarehetra zany manitikitika avokoa vao mahita ngara wily amina resaka tontolo rafitra zany miainga avy amin'io resaka fanjakana vaovao io sy lay hoe fananganana gouvernement zay mihitsy no tsaraotsipina faniry sy resa be am'le hoe tsy fanarahan-dalàna tsony efa sakafo tsika isan'andro zany fitondrana am'izao ary manahirana am'le fitondrana am'izao miohatra amin'ny olona sy ny atram'izay de ty le tsy fahalalana enatra ty tsy mahalala menatra am'izay zavatra tao ary tsy miraharaha fa de ny ataony ihany no ataony ka io zao raha hita zany le fijoron'le gouvernementa eo am'le consultation na premier ministre aloha de fa tsy mety zay le tenenitra foana hoe tsy haitsika hoa ty régime semi présidentiel semi parlementaire ty ahoana moa no ny solombavam-bahoaka no manolotra ny anaran'ny premier ministre ny président nefa any amin'ny nefa tsy aty amin'ny député no manao consultation ny zay teo candidana premier ministre fa de tolotolotra fotsiny le anarana zany hoe zay de efa misy kolokolo sahady zany ty mba ampidirao ty ery ampidirao ary ny tena marina amin'ny régime semi parlementaire any sy ny filohan'ny république mihitsy no mifidy an'izay premier ministre ho tendreny fa ny député anarana ray no atolotra ho tendreny président république amin'ny alalan'ny décret zay no lalàna zay no teny izy zay no fanao amin'ny tany rehetra ohatra ny frantsay zao raha tsika mahavantatra zay manana ny majorité no manolotra n'ilay anarana zay ho tendreny président au premier ministre amin'ny alalany tsy haisika le manavaka hoe ny mifidy sy ny manendry fotsiny no ataon'le président république fa tsy hoe asy atao vitelo isafidianako tsy manana zo isafidy premier ministre ny président satria zao ny dika leo régime semi parlementaire
le matoa manana maharonisy ianao raha atoko heverinao lehibe masy de manana projet de société ny atoko anankiray de le membre rehetra amin'ny atokonao zany efa samy mahafantatra n'ilay projet de société zay hoentin'ilay candidat ilatsaka io ne sy programme-ny président république no hoentina rehefa milatsaka ohatran'izany ny tanymandroso rehetra fa programme miainga avy amin'ny projet de société n'ilay atoko rehefa maharonisa le atokonao zany de le membre ny député ao anatin'le atoko matanjaka hiverinao fa maharonisa zay mahalala tsenjera an'le projet de société no tokony consulter an'ilay premier ministre hoe izy amreto ary nety hatafavoaka ny ty projet de société ny atokontsika ity de amin'ny alalan'izay consultation ataon'ny parlement zay ane no maharesy lahatra te tirangano hatafavoaka azy de ty no alefanay any amin'ny président république manendry amin'ny alalan'ny décret fotsiny no ataon'ny filoham-pirenena amin'ny alala iny anarana ray fa tsisy dikany ampandalovana an'iny any amin'ny teny miera raha mbola isafidindray ny président république le teny amin'ny anteny miera efa naongan'izy ireo efa le premier ministre tamin'ny décembre zay ny maharidicule an'le zavatra eto amintsika sy roa arivo de hoe averin'izy ireo ndray hitatana firenena asa inona no motiver efa imezana mbavamboaka maronisa imezan'izao tontolo zao tsika am'izay lafin'izay hoe inona ty atao eo Madagasikara ty efa 500 zao no manao soni manala ny premier ministre ary tsy mbola nisy an'izany premier ministre efa talohany an'le filohan'ny république io nefa premier ministre teo de izy ndraiky no mbola premier ministre am'izao zay le endrika asika iverany fa le sary any ambadika no tsaro resahana zany de manambara fa misy hery any ambadika ve zany no manery any olona io ty tsy maintsy atao premier ministre mo ve ny filoham-pirenena eto amintsika tena manana fahefana sa sao de sanatry sary-bakoly zany no tokony isy anady hevitra le endriky ny gouvernement ave zany anisan'ny voaresaka ahitana taratra an'izany ny endriky ny gouvernement satria raha tsika mahafantatra fa raha ny tena izy ene eo koa de efa tsy mety raha vao ny premier ministre ne manao ny politique de mise en œuvre ny programme ny filoham-pirenena zay nataony tany amin'ny fampelezan-kevitra de ilay politique de mise en œuvre iny zany izy no tomponatoka amin'ny ekipany hahatanteraka an'izay le premier ministre ohatra ny entrepreneur mpanao trano io faniry hoe ny plano meny tompo-trano any entrepreneur tiranga izy no mahatafavoaka ny ty plan ty aminareo entrepreneur zay ny dikan'le hoe programme de ny ateny merana ty no ohatra ny mety ty plan rakoto ty fa izy no tenyreo premier ministre zay ne le raha atao sarisary tsotsotra de rehefa avy eo zany iny ahoana moa ny hatafavoakan'iny izy efa manana ny ekipany ny premier ministre satria izy ny tomponatoka amin'ilay fanaovan-trano entrepreneur de iny ekipan'iny tsy tokony hidiran'ny président république fa ny premier ministre ny tomponatoka rehefa tsy vita lay trano zay ne io fananganana gouvernement io fa ny ety amintsika zany salama hoe premier ministre manana ny ekipany de ozy indray ny président satria politisevana le raha ampidirana olona am'le kazy politika amin'ny manaraka reto koa mba ampidiry manœuvre reto koa ampidiry maçon de lasa am'izay fotoan'izay nefa tsy responsable tsony ny chef de gouvernement ny premier ministre raha tsy mandeha gouvernement io zay foana nefa nataotra am'izay mbola averina ihany tsy mety zany amina régime semi parlementaire zay no tenenako foana hoe tsy haitsika io a tokony anova na régime présidentiel ary io moa le eritreritra ananga anendry secrétaire d'état asanao atao ihany nahoana fa ela be tsy mety teraka koa izy ty de teanao régime présidentiel zany ny président république ary hita sary ho an'izay mpahay mamaky lecture politique ny sy fifankazahoana eo amin'izy sy ny premier ministre
te anana gouvernementa kely obaikony sy miakina aminy fizy ve zany tsy manana fahefana mibaiky ny premier ministre zany ane le hoe programme ny filohampirenena tetik'asan'ny filohampirenena fa ngano tetik'asan'ny gouvernementa sy tetik'asan'ny filohampirenena programme ka manahirany zany zavatra rehetra zany inona ny vokatra zay a miteraka miamazy voanavahana foana ny mauvaise gouvernance ary miteraka sy fitokisany mpiara-miombonatoko amitsika sy azo vola zany io fitondrana io ka tsy efa zay foana ve no tenenina Zokberawily hatram'izay tsy azo vola fa ohatra misy robinet kely mitete sy mitete kely sy any amin'ny tokony ho izy de zao potika zao le firenena zay ihany ny ainasika eto mitete any aminy fa tsy mitete aty amin'ny vahoaka inona zany ny tokony ho régime mety raha ohatra ka tsy mety le semi présidentiel na parlementaire alohan'ny régime aloha tsy azo edikevitra tsony ny siny décentralisation zay efa niresahanareo teo na metraka régime parlementaire sika na présidentiel décentralisé alo io am'izay raha avantsena n'le mpibaiko any ambadika any raha voavangongonao aty ambony ny fahefana sy ny vola de misy mpanambola be de ka tsy efa zay ve le déconcentration kely ihany Zokberawily déconcentration sy décentralisation zany fa ny vola mbola mivangongo aty ambony ihany mbola ny président ihany omeko an'izao nareo omeko an'izao ry eny hatramy famoam-bola 200 000 milliards 200 millions d'ariary tsy hatrany am'izany aty amin'ny président de république daholo ny manapaka ka tsy ho tafavoaka velety sika raha izany foana ny ainana zay resako foana rehefa miresaka amin'ny namana sika ty mbola anatina tetezamita foana na de vita fifidianana azy ahoana tsara ny am'izay manitikitika azy ka tetezamita satria tsy io no atao hoe régime stable tsy stable zany io na anao ino sika na anao inona endrika le gouvernementa ko inona moa ny fiatraikany rehefa raha sy orina le gouvernementa aty amin'ny fiainam-bahoaka besaka mako no tsy maraka n'izany resatsika zany ahoana ny ifandraisany zany amin'ny any akibo zany ahoana ny fifandraisany sy fandripahalemana zay mahazovana amin'ny faritra maro eto Madagasikara amin'ny fiforonan'ny gouvernementa resahako foana matetika io le mikasika ny mpitandro ny filaminana zay omena ministère mitokana ohatrany hoe polisy de mena ministre ny polisy nefa tokony ho ambany ny fiahin'ny ministère ny intérieur ny gendarmerie mena teo le secrétariat d'état ny sega efa nanahirana lasa mbola ministre délégué ndray koa zany ho politika kokoa ndray ihany ray koa zany ny mpitandro ny filaminana ary rehefa politika io de mikirotana any ambany vohitra zay tenikaro satria ny olana ane sika ne tsy manao fampitahana amin'ny sy mampitaha amin'ny firenena hafa sika fa tany amin'ny république voalohany foana moa ny any ataoko repère sika ty efa very repère nahoana no tandalana reo mpitandro ny filaminana reo tamin'ny république voalohany satria tsy nanana ministère reo fa tao ambaniny ministère ny intérieur daholo na ny gendarme ny polisy fa chef d'état major ny taonivony gendarmerie pirenena zay colonel Ratsimandrava ny chef d'état major tam'izany tamin'ny andro ny Tsirana tambola tsy mpitondra izy fa mbola république voalohany ary ny direction générale leo anivon'ny polisy rehefa miresaka an'io aho tezitra reo mpitandro ny filaminany reo fa raha tombontso pirenena ny jerena tokony mandefitra amin'ny lafin'ny politika tsy hain'le miaramilany ny politika nefa isisiany atao sady tsy mety le izy reny ny vokany reny darodaroka sy ny andreny satria tsy manana araky ny eo ka zao ne mandeha ny Facebook tonga any anaty bozaka rehetra any fantatry ny io hitan'ny olona reny ny fiesikareo rehetra taty reny ka eo no ahitana taratra hoe mahasahy manova ve sika sa tsy mahasahy tsy misy fandripahalemana vanony eto zany io zay refesika fotsiny ny gouvernement français ne sisy ministre ny polisy ministre na gendarme zany any nefa reo mba ataotsika fakatahaka mba hipetrahany unité de commandement ny vony district na ny faritra na commune
zao tsy manana fahefana so ny chef de district raha mihoatra mpitandro ny filaminana nefa reny no mibaiko ny mpitandro ny filaminana amina régime républicaine gestion républicaine zay no izy hoe ny civily no mibaiko ny mpitandro ny filaminana tany amin'ny république voalohany nahitasika n'izany farany ary ny mahatonga an'ireo manara-dalàna de ny afaka manao pouvoir de notation ny be ny tanàna ny maire sy ny chef de district amin'ny fiesiky ny mpitandro ny filaminana any ambanivohitra miakina amin'izay ny fisondrotany grady inona ny tsy hiverenantsika amin'izany nga zao voafehinao ny adalàna ataon'ny mpitandro ny filaminana sasany misy tsy vitsy namono be ny tanàna araka ny zava-misy tena zao faniry voarany insécurité any ambanivolany mangataka tsika ny namana faly aloha mba hitatra kely le fandalatsika satria tararoapolonisika teo faly zafady tena milaza aminao faniry ny zavatra misy amin'ny tontolo ambanivohitra amin'izao fotoana zao mikaikaiky ny vahoaka amin'ny fanapara-pahefana ataon'ireo manam-pahefana any sozady ministre tena tsisy contrôle tsisy inona zay ny olany eto amin'ny firenena am'le miresaka régime ataotsika raha tsy décentralisé ny pouvoir io a de loza foana potika levonetosika ary mametraka système de contrôle matanjaka na organe de contrôle ahafana tena manara-maso an'ireo exécutif ireo zay le tsy vitatsika zay ary zay no resahana manaraka eto hoe ahoana ny fomba paikady ametrahantsika ny zay système de contrôle fort zay fa raha sy zay tsika tsy isy an'izany état de droit zany eto io nefa ny fototry ny zavatra rehetra raha tsy misy ny état de droit tsisy fanjakana anam-bola zany eto fa azo angalarana foana anaty fanjakana ary angadrabla zay mangalatra tsy azoko hatray zay io zay reposiny io na migadra ara de tafavoaka satria misy intervention zay le izy avandrayanina sy rrayanina malala izany hoe investisseur tokeny zany sisy olona dala ampiasa vola eto olona angalatra koa ny miditra eto zany io le retsy fa antao modimody ampiasa ao de mandroba dinona ny tombontsom-pirenena am'izany zay le mahavaky bay ny vakybay ka zavatra marina zany resahako zany fa sahany sasany tenenina moa ary ny asika ny institution de contrôle koa corrompu ko ny parlementsika satria ato am'le mizery andry anaky telo hoentina hanaingany fanarenany firenena amin'ny hoentin'ny filoham-pirenena meirery aho mandinika an'io mba miresaka koa ady amin'ny kolokolo izy hoe bonne gouvernance nefa ny rafitra apetraka ao efa corrompu tsy io fanjakany mihitsy no afaka hiady amin'ny corruption zany faniry tsy ny exécutif sy ny endriky ny législative raha tsy mikitika lalàna asika manana fahasahina misy lalàna maromaro tokony hisy eto zay efa manana nyreny karazana proposition de loi reny ho atolotra n'izay mpanao lalàna mety vaovao eo fa tsy ho tafavoaka veloeto sika hoa raha mbola ohatran'io ny fisarahana tsy maneo tena fa zay baikony fahefana politika azy ny ataony sanatria ohatra ny biby arotsika hoe ry kekery de manay fa any amin'ny sehatra ambany rehefa mamin'le tsindry ataon'le fahefana pouvoir politika izy mahamaikio le vahoaka madinika ary satria misy hery hafa mibaiko an'io fisarana io koa any amin'ny sehatra ambany de ny hery arabola aloha sorona ny resaka ary mampitsirotana ny tontolo mpiarahamonina zany tsorotana ambony ambany ny ady tany sy hifankahitana ny tambazotra izay ampandresena an'io de mandresy ny famoro-poronana fitorina fahatany misy fitorina mandeha zao de amoronany zala plainte réciproque de iny raha iny no alefany vitan'ny mpisara sasany zany tsy vitsy de petahana de classena sans suite ny anankiray zany ny zavatra enany eto amin'ny firenena savoritaka tanteraka ny kirotana ny olona sy mahitahitarainana itsony
aleo sorona ny resaka ka zay de miteny fa sy io endrika fanjakana io no avitra ny Madagasikara zay tsy miteny hoe ahongano io na tsy ahongano fa hoana ny antsinan'io mba tena isiny zany véritable état de droit eto Madagasikara zay no antoka voalohany indrindra aloha faharoa sy mahay mijery laharam-pahamehana industrialisation ny resahana ato fa izy ny production vary aza afaratsika ny velany kibosika sy vokisika tsy hain'ny fanjakana ny manaraka laharam-pahamehana tsy maintsy reo le 20 isan-jato amin'ny tontolo ambany vohitra reo raha mbola 20 isan-jato azy raha mbola izay za sy tehiteny amin'io mihoatra fa ahoana ny ampitomboana ny fari-piainan'ireo aloha ao zany veranga de tsy vitasika vita anatin'ny herintaona ranga tsy fanafaram-bary raha tena anao zavatra ahoana tamin'ny repoblika voalohany sika manondrana varika zao sika ny vary hoanina aza sy hita hanafatra 20 sambo isan-taona eto de ahoana rehefa miaina amin'izay ny santam-bola satria ny zavatra hafa ny balance commercial sika mitotongana zavatra afarasika rehetra sy tokony afaran'io afarana daholo nefa ny ahondrana miena ny zavatra efa nananasika teo aloha ny industrie efa nananana teo aloha maty tapitra maty daholo tena mampalahelo le firenena fanirya fa ohatrany mifampitehatehaka fotsiny atsika de mandindy de eo mandroso zany zao ve natao hoe mandroso ara mandroso makany orina sy misy fandrosoana eto faniry raha sy esorina aloha ny sakana tsy afana mandroso le blocage tsy afaka fandrosoana ny resahana zay le izy ka ny anay ahoana ny analana ny sakana aloha fa raha le sakana apetraka ianao manisaka accélérateur de miembotra tsy afaka mandroso zay ny tena manitikitika azy zany etriny hoe misy zavatra sombre be mihitsiny zany le sanzoko be raha milio zany tena matroka be tena manahirana ny lalan'le Madagasikara ary zay tokoa le izy tena sarotra be ny ilazana fa tena androso le firenena le izy moa zany etry ny terena fotsiny hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso nefa tena sarotra be le izy am'le zavatra iainan'le mpitondra mihitsy inona ny fandrosoana azony atao am'le fako raha tsy hainy no mitatana azy tsy hainy manary azy tsy hainy no manala azy de ahoana no azonao antoka fa hitondra fampandrosoany reto olo reto zay misy raha moa tsy hainy mijery ny laharam-pahamehana hamokisana vahoaka ino ny horonan-tsarina alefantsika teo teleférika zay manaporofo ny zava-misy Andriamatora Wile andeha zany zao le fifidianana raha ny tokony ho izy hoy ny député Alain Tsimbazafy teo hoe de tokony tapitany volana jolainge ny mandahanay député de mibeny tanàna moa efa tapitra de toezana amina resaka fakakevitra teny anivon'ny ACC de mandeha eny anivon'ny anteny meram-pirenena sy ny anteny meran-doolona le projet de loi de le beny tanàna mipetraka eo ihany efa lany mandat zany tsy firindrany daholo zany hoe tokony nefa ny manana melo fa fantatra volany mandat ny volana janoary de efa tokony ketriketrika le fitondram-panjakana inona zany tokony atao raha io le fifidianana ho avy satria mivoy fifidianana am'izao fotoana zao ny anivon'ny fanoherana no ny efa miresaka azy aloha am'izao fotoana zao de hoe voninandray-anjara ny antoko tiako Madagasikara izay indrindra satria tokony akalesona sika zany amin'ny lasa ny fanoherana tira croisé aoly hoe diovy Madagasikara iny de sy andray anjara amin'ny fifidianana aloha iny akolafy raha iny esy an-tany ko ny ray aman-dreny ara-drazana manohy ny lalany ko izy sisy maharasy an'izany satria samy mijery n'izay asoan'ity firenena ty tsika fa zay atoko afaka manao fifidianana araky ny fahitanay izy de tokony atrehny io satria resahako mbenimbeny hoe misy lalàna be deabe tokony isany eto ary ny zavatra adin'ny olona sy ohatrany tsy fantatry ny olona mihitsy fa amina sata républicaine ane ka ny ateny miera no tena androm-panjakana avokavokany zany hoe république zany fa tsy ny any amin'ny foloan'ny république mihitsy manome ohatra aminao eto ambonin'ny tany ane ny andro tokony ny eto ka régime parlementaire efa tsy manome fahefana sinoa sy vitsivitsy ihany sisa tena manao présidentiel eto
zay no mifanandrify amin'io resaka demokrasia io satria ilay fahefam-bahoaka no tena ampitana sy tokony havangongo amin'olo tokana ny fahefana fa io no vokany zay no mahazava-dehibe ny fifidianana solombavam-bahoaka tena opportunité eo an'ny mpanohitra io a sy ho an'ny rehetra zany a raha toka mahay mifidy an'izay tena ho solombavam-bahoaka hatram'izay teto a tsy am'izao ihany sy mbola nisy solombavam-bahoaka zany teto Madagasikara fa solombava natoko sy solombava mpanjakana nisy teto natao fitaovana fotsiny andanin-daliana n'izay lalàna io zao rahantsika mahafantatra hoe miatso fivoriana-tsaram-potoana misy lalàna tian'ny exécutif ao kitihana de atao fitaovana io ateny miery io hanao ny sitrapony exécutif na ny fahefana-panatanteraka izay le fifangarom-pahefana zay tompokoa zay no anisany tena miteraka ny état de non droit eto sy isy misy zany raha sy mipetraka ny hoe fisarahany fahefana anankitelo fahefana-panatanteraka ny mpanao lalàna ny mpitsara eto amin'ity mpitsara ty moa mampasisika eo loatra matetika ny miteny azy a nefa sy hoe sitrapon'ireo fa le rafitra misy miteraka n'le izy eny apetraka ny indépendance de justice fa kosa misy contre-pouvoir tokony apetraka ijery ko ny fiesiky ny mpisara sasany zay manao ny tsy mety eto fa sy hoe indépendant de zay ataony ko no ataony lasa gouvernement de juge ko de zany rafitra zany a lalina tokony ihany ny fatohan'ny adievitra eto amin'ny firenena zay ny sy mampandroso asika io fa niry averitry foana any asika ny olona ihany a no resahana fa sy mikitika le fototra retina eto amin'ny firenena apetraka ny contre-pouvoir io zao tany amin'ny taona 2018 any fa vahiny tamin'ny ena manjery anankiray nefa niteny fa nao atsangana ny haute cour de justice de tsy hiasa io satria sy misy ny séparation des pouvoirs io ary izy tsy mbola nisy dossier ray tsarana de firy milliard nefa zay fotsiny le dossier efa hodimy am'le commission le asa de raha misy zavatra maika tokony esona fivoriana ara-potoana de fikitihana ny lalàna an'izay hoe tsy tokony hoe lanin'ny ateny miera no azo tsaraina ry zany manaona raha isorony zay afaka miasa tonga de raha miakatra miasa ny haute cour de justice de misy vola be dehibe ne mitobaka eto amin'ny firenena ary ny fanoditry dinam-bola mpanjakana miena de miena fa nga zany moa tsy zany ve le fa andraikitra zay raisy ny ARAI le hoe agence de recouvrement des avoirs illicites io antifraude mbola io resaka an'io any arina kely ihany a le anafy io fa mbola tsy ARAI sy ny karazany ary sy misy dikany reny raha voatsy mipetraka zany hoe séparation des pouvoirs zany rehefa nira hoe ARAI zay olona hotondrona molotra no sina amin'io ripetao fa hoana reto akaiky miteny ny président de république tsy andefitra amin'ny ady amin'ny kolokolo manaova exemple aloha ay zary ny volamena be dehibe taloha reny mba sy voatra anankiray matoa reny sy voakitika sa ve misy olona akaiky ny fitondrana sa sody sanatriny ao misy ny manao azy raha sy zay tsy mahatokotsony ny olona hoe iova io ahoana no iresanao fandrosoneto a lalana nakany amin'ny fiamorana ihany mbola andehananao am'izao nefa anao miresaka fandrosona raha miana varatra anao tao mandroso anao miana simo na miakandrefana dina no atenanao fandrosona am'izany a fa tsy maintsy hitataratra am'le fanovana rafitra foana ao zay vo misy atoka isina fampandrosona eto anevina firenena ka zay mahitsy miteny an'izany satria mpandiny zavatra ny fivato a tsy biazonay am'izany le olona sy hoe ny mpanao politika ne tsy hoe anatina toko politika ihany no atao fanaovana politika salama hoe tsy mahazo miadesena raha sy anatina klubana karate ve zany
fa na ny totaboka azo edina-tsena ary matetika aza resy ny totaboka reny anatina klebary zay le tokony hoe resahana foana ato anatin'ny teraraha tika ny fivato zany a tena mahita fa tena bananahana ny gaboraraka eran'ny firenena vokatry ny kitotoa ataon'ny tompony andraikitra eto amintsika za ty anontany ianareo fivato zany a mety momba n'lay fifidianana raha ny enoko ny fanazava-kevitra andriamatorahely teo momba n'le fifidianana ho avy eo na fifidianana solombaboky io na fifidianana communal saingy ahoana kosa ny hevitra reo raha ohatra ka atambatra jumelena le fifidianana zany zao io tsisy safidy tsony ny sara indrindra no misaraka fa no efa lano manda le communal député koa teo lano manda de fisarana fanahinina mihitsiny so de fanahinina mihitsiny de tsy hay aloha fa de tokony atresika io na mitambatra na inona zay zany a no de etsona anaovana asoaviny rehetra hoe misy maky le io a io ve aninona indray fa tsy ana ohatrany teo ihany tsy mitovy ny élection de proximité sy ny élection présidentielle tompoko ka izay no aporisena sika hoe mila atrehana fifidianana de ambenana ohatry ny ambina sy haiko ambenana mafia fa sisy afaka mangalatra rehefa tena ambenasika ny any fotony sisy vato atambatra ty ambony aty mazy ohatra ny président république ane rehefa mifangaro any amin'ny seny any ny vato de miovana any amin'ny RCC moramora kokoa ny manara-maso an'le vato eny fotony de fa samy maitsin'izay ro ty ny vaton-drakoto ty ny endrabeka de hitao zay mamadika an'io ao ary mampasika ny olona kokoa iny raha mivadika ary rariny loatra zany a satria iny a no miay mivatana amin'ny olona iny olona fotony iny ka eotiny any zay asiko tena tsy ampy ny fotoana fa any amin'ny manaraka hoe inona ary ny toesaitsika etrena lay fifidianana afaka manokely ihany zoberawily aloha zany mameso io masiny sy aitsika koa le mifidy hatram'izay fifidianana tsy sora zandina ka zay tiana ny fidiana any ohatra ny sora zandina sora dambo iny asena de tiatiako de ny asika lasa ny bogos sy ny besos ny fiditsika sy zay mety manana asa izay écran mobile mandeha ena i zavatra manaitaitra ny hoe iny malaza de mandrora amin'ny silano foana asika fa tsy fantatsika hoe inona le andraikitra miandren'le olona inona avy ohatra hoe solombavamboaka zany inona ny andrasina am'izany sy zara zavatra ny asan'ny solombavamboaka iny asa sosialy itovizana amindry masera sy ny association rehetra io afaka manao an'izay fa misy asa manokana zay iandrasana ny solombavamboaka de le rasahana teo hoe io lalàna lany andro be debe io miteraka fahavoazam-boaka io ady tany io ny de vokatry ny lalàna eto amintsika atao fanahy iny atsika zao isika ny hoe atanjahana ny lalàna amafisina ny lalàna amin'ny fanolanana fa ny fidirana keriny amin'ny tanin'olona atao ady madio zany ny mampiadiny olona zay efa nandefa sosokevitra tamin'le CCI teny vato le fivorimomba ny fananatany iny hoe avadio ady eloka ny fidirana keriny amin'ny tanin'olona penal atao penal na aniza ny tany na aniza rehefa miditra keriny eo anao de meloka aloha zay sy sasany mandrava volo fotsiny iny fa tsy migatra de lasa fantatry ny olona fa azo atao ny mangalatra tany manolana ny tanin'ny olona zay resika fotsiny aona io no maika koa ny fanovana ny lalàna amin'ireny ny lalàna mikasika ny fokon'olona misy ny ordonnance 73 tamin'ny 1973 tamin'ny andro tsy mandra zay mbola tsy ravy io didisy volana io na ordonnance zay manomevana ny fokon'olona fa io fisarana io rehefa tsy te halala ny fokon'olona io de tena sipiny sy nipokon'olona dimanjato fa ny zay lazainy huissier anankiray tsy nahita n'le izy fa hoentina ny fotony a satria no nanao serment ony a de zay no inoany fitsarana zany lalàny zany tokony hovana raha natsara ny tontolo ny fitsarana sika sy ampisy fandripahalemana hoana ny anomezana lanjany fa efa ny fokon'olona
na mamon'olona ny aza ny lalàna sika faniry ny misy trango ohatran'izany zao tena maty eo makavoriana eo le olona fa ny ambany vohitrany a matetika tsy misy mpitandriny filaminana manao costa na tsisy dokotera de sy vitany olona ny nanao costa sy niny sy nanao autopsie an'iny razan'iny tena sy mampigadra n'le mpamono iny na ifokon'olona rehetra io nahitan'iny fa votsorany fisarany ny texte sika misy ny mahatonga an'izany de io ny mahatonga ny asa ratsy miverimberina zany misy lalàna 100 eto tsy voaova fa tamin'ny fanjanahantany ihany mbola ienasika zay no anaovako atsoavo an'izay olona ilatsaka député am'izao ohatrany hoe zay manao lalàna fotsiny ohatra zany fa tena tsy fanaovanareo an'io lalàna io sy fijerenareo ny hoe inona tokony hoanina miteraka problème ary miteraka fahatrany eto fa tsy sisika anao exécutif amboatra lalana indray amin'ny alalan'ny CLD sy ny siady farany tsy afaka manara-maso tsony an'ilay gouvernemanta sasany aza moa araka ny fitarainana voarainy atao hoe siady satria fa efa nasolombavamboaka de miodikodiny eo amin'ny ciment vy eo ihany stôle ngiasa olombavambahoaka de zay de vabe vaovao voaray any amin'iny faritra mandeha any amin'iny lalam-pirenena fahatelo iny eritreretana ohatra zao ny inona moa mahatonga halatromby avy veranga ty sy vitasika ny miady aminy hatram'izao zay ny resahako hoe tsy misy politika niady amin'ny asan-dahalo ateto nandritry ny 7-10 taona fa ady amina dahalo fotsiny natao de lalàna momba n'izany mila amboaritsika hoe inona moa ny mahasarotra an'io satria zay zay efa nanao an'izany zay fa miteny hoe zay tsy saha manaradia tsy saha miady amin'ny dahalo zay fa nay ny fototry ny olana miteraka ny asan-dahalo no sahina edivana de ny dalo ambony latabatra eny sisy pobasy eny mety agadrana fotsiny angambany misy raha tsy misy mpanadio omby-kalatra sy misy mangalatra zany ny omby de sy vitasika ve système hanafoanana ny fandiovana omby-kalatra ary na eny ve anao mpanao fanadiadia nga tsy ampy am'izany fanadiovana ny omby-alatra zany ny fiche individuel de bovité na fiba ka inona amboary zalady finy nga misy miresaka an'iny fa ry am'dahalo ary ihany nytafira fa le mpanao siny anankiray tonga de omby zato a sisy miketika efa nanenzika an'io zay nahita pirofo tratra ambody omby zao fa rehefa tonga tany amin'ny fisarana de ozy ny eo amin'ny mpitsara araky ny texte ato 519 moa izy de mila autorisation de poursuite ty olo ty vo azo enjehina nefa tratrambody omby nefa tratrambody la grand délit reo ane sarotra gadraina no ny député aza ny délégué mpanjakana ray a ny zandary miaramila maika moa fa ty izy nahazo poste ministériel ty corporatisme fotsiny ataondrao mbola resatsika amin'ny fotoana manaraka zay zokovera ka tena sarotsika mihitsy resaka zay le misy zavatra be deabe azo resana eto amin'ny firenena ho afa asika miaotratra amin'ny resaka azy a zay a tsy miambamba ary nanao fandiniana lalina mandinika an'io zavatra io a fa tena apetrao aloha ny fisinjaram-pahefana raha fitinika ilay resaka fa tena enjana be raha amitipitina aminao fotsiny atrangan zavatra any amin'ny faritra any zay andehanana tsy maninona mihitsy ny amaraparanatsika azy any Androy zao nisy ny efatra andro nisy ny aso avy any Androy sy teneniko le commune fa tena misy manamboninahitra amin'ny foloalin-ta miaraka amina mpanaradio hoe omby valo ny very eo an-tanàna fa ny foany zany ny omby amanosy efa amapolony maro asa ho 10 le olona teo mpitandro ny filaminana manao an'izany inona fa vonjay hoe président ary le olona tsy mahita hitarainana tsony fivato rery ve le re sy sisa hitarainana eto ary zay raha mba manao ny ezaka ataonay ny hamelesana anakio no ataondreo tsy mba faly azy zay nanaovanay foana sisy olona te hiady mikolokolo zany eto fa miatsara vela tsy daoly resaka fotsiny ataony any ambony io ka apetrao mazava le resaka ny anay tsy miembotra am'izany zay zao ny namanay zao any amin'ny avy amin'ny faritry miandro vazo iny ve izy very akoho ndraiky ho mpiady efa ho 10
de nanao fanarahana andoha le olona fa tsy ho gadraina nentina rehefa avy eo nivadika fa nisy nanorohevitra ny be ny tanàna anankiray zay sy tononika andrefa ny mandoha tany hoe aza mandoha an'io rangaha famboaritsika any amin'ny tribonaly io nanaovana tatitra indray hoe manao extorsion de fond indray ny fivato nefa fifanarahana am'le hoe very anina fa mba sy higadra de misy fanekena vita zao anatrehany fokon'olona sy ny rehetra tonga re aminga ato amin'ny fisarana tsirabe MD lay namanay le tompona koa le tompona koa fa le fitorinany le alatra koa ndray mivotsitra mandeha any le be de be ny tranga ohatra zany hoe mampiditra réciproque de le anankiray ny traitena lalàna tokony zerenany amin'ny assemblée koa ahoana koa ny atao an'reto mamoriporina fitoriana reto tokony ho azenjena foana sy misy fetra na folo taona aza ka nisy fa siny ray eto manko le miteny le olona hoe lalàna be de be fa ny fampiarana azy no ka zay ny sy mahampiana lalàna sika ka ny lalàna sika sy misy hoe zay tompona andraikitra sy mahampiatra lalàna atao i ahoana sy misy an'izany any any de asivoan'izay ao petraka ny tanytandalàna misy miandry vazy zay ny faritra sasany ve mbola misy tranga be de be fa sy vita tanisa eto misy raha itenena pe fosiny aho accident tena mort tena matapaka dimy ny tongotry le olona rangamina mandeha moto de domin'le mpisetrasetra mpanambola fa vitandry zalahany mody miatoka izy amin'ny voalohany hoe andao aloha anao razema zay daholo ny fomba fiady rehefa eo mivadika am'izay de any amin'ny mpisary izy no manamboatra resaka lasa tindray ny diso nandositra nefa le nandona sady nandositra izy nefa rehefa tao indray any amin'ny fisarana io indray ny sariny eo fa tsy nandositra feo le tomobile zany zay rehevanay zany fa tsy amelanay ka misy zavatra be de be tsy manjary eto teto ivato zao voaingana hoe olona kaspo anankiray zay fantefasam-bola ananan'le mpanam-bola vola be izy indray no miresaka amin'ny tompona andraiky mpanjakana mitory an'le mpanam-bola indray izy koa no manam-bola aminy de lasa réciproque indray le raha tsy nidiran'ny fivato zany sahirana ny gadra mihitsy le tompom-bola satria hatrany amin'ny mpanao fanadiadiana ka hatrany amin'ny tompona andraikitra ny fisarana zany efa miditra amina lalao manahira sationa ny zavatra tenanina ka mila zavatra amboarina be de be mandratra manimba ny fiainam-bahoaka eto a sisy fandrosoana zany eto raha tsy zany zay rehefatsika ka raha ho faranana ny resaka moa ny fotoana mandeha azontsika toizana amin'ny manaraka ho avy matetitetika zay a ilaza ny tena tranga misy fa tena potika le vahoaka amin'ny tontolo ambany vohitra mila piaro reo vahoaka reo de raha ifidy sy olom-bava-bahoaka ianareo mba jereo zay olona mahasahy sy mety havitan'zay fiarovam-bahoaka zay sy asahy tena ao amin'ny ateny mera ny tena fanaovana fanovany eto amin'ny firenena zany décentralisation zany eny azo atao eo e na tsy misy fivoriana zany aza ny député de mahavitan'izany raha toka tena solom-bava-bahoaka marina izy ny mpanapaka ny teti-bola ve de ahoana ahoana ty budget ny caisse noire ny président de république 25 milliards ny premier ministre 20 milliards any esa io de alefaso any amin'ny commune any ny député ny manapaka an'izany ahoana ny tsy asa inareo manao an'izany akoatrany faefany afaka mandray fanapahan-kevitra zany be de be ny zavatra azo ovana raha manana na crédit maro be tsy secondaire tsotra fotsiny fa zay le tenenanay hoe opportunité be aty élection législative sy communale aty ary marananao azy manomboka zao tsika zany a dia hahay fidy am'izay hoe tsy nitina ny fidina fa zay tokina fa manana vina zay manana vina ho amin'ny sohimbonana na tsy tianao aza mety ho rafilanao iny tsy olana fa le sohimbonana ny zay reo hoe le olona ty ve mety anatsara ny tontolo mpiarahamonina sa ahoana manasahy manery any gouvernemanta ve ny député sasany mieritreritra izy keo ambanin'ny ministra
solombavamboaka zany olombo fidy a zany no ambonin'ny ministra zany raha sy zany ve ny membre ny gouvernement ilasaka député ndray ny fahasapahny fa ambony io fa ny olana ny toerana ny gouvernement tazo angalarana de miverina ministra koa izy rehefa lany le angalatra fotsiny mitazona le raha satria ianao tsy manara-maso azy any ane le olana de mila député sarotiny am'izay sary-piaro amin'ny harem-pirenena sary-piaro amin'ny fiarovam-bahoaka zay ny tokony ho zeresika am'tya mba hametraka androm-panjaka avy eo ny fay fa tsy président ny république sy fanaraha maso ataon'ny solombavam-bahoaka sy ny firaisana tsikombakomba amin'ilay bizina lasa solombavam-bahoaka mpivangabao sy misaoma ny nisy teto hatramin'izay mila mametraka député tompona andraikitra tompon-draharaha sary-piaro amin'ny fananam-bahoaka zay no amaranantsika azy a toizana amin'ny manaraka de mahakasitraka anao faniry a de mahakasitraka ao ny mpiaino anty vakibay fa avalo amby fitopolo tya hiditra any vakibay fa sivy amby fitopolo ndray sika manaraka mahakasitraka anao ropiaino misaotra an'Andriamato Raoilitsika niaraka tamintsika sary de sary mihitsy satria misy afatra manko voaray koa tsoko be Raoily tena mbola hitandro aloha alefaso aloha sisy tsy afaka manitatra lavitra tsika ankoatran'le fotoana very tamin'ny fanomboana teo zany noho ny fitohanan'ny fiarakodia amin'le fanesorana na fanliliana n'le faky etsy anosy-patrany etsy am'digy 300 metatra miala amin'le toerana misy atsika ity de zay ny azotsika natao aloha zany a ny fandaharam-potoana ho amin'ny fandaminana atao amin'ny onjam-piasan'ny radio misy fifanarahana amina orinasa samihafa de tsy maintsy ajaitsika zany a satria zany ihany koa ny maha orinasa ny orinasa tahaka izao de amarana atsika azy misy adino zay anohany zay adihevitra zay a de mba miatso ny laharana taribia ny borona eo Tsakaviro afaka mandray any rehetra sy mandray ny fitarainana zay iarany tsirariny amin'ny endriny rehetra de mamahany zany fivata manampy andra tompona raiky mpanjakana tsara sitrapoka vonina amany olam-bahoaka de miaraka am'izany fivata 034 10 548 48 zay ny telma 034 10 548 48 ary ny 033 87 854 54 zay ny RTL 033 87 854 54 sokatra ny ady hevitra mahamainy raha-pirenena ty vo tena ady fa hiditra amin'ny deuxième mi-temps sika fa aza kivikivo hoe tsy nahavota amin'ny présidentielle ty ny tena baolina aforotra tsara mihitsy ny tananakanjo de mila matanjatanjaka tsara fa hiatrikitsika ary amariny tsara ny anarana anaty lisy-pifidianana farany a de aza adinoitsika ny fotoana zay ahierana amin'ny fambolekazo karakarainy ny antokotiky Madagasikara iny afaritra varadrano eny Amerika Sinina ny anatanterahana izany amin'ny sabotsy 3 febroary ho avy izao manomboka amin'ny 9 vora maraina ny fambolekazo zay hanatanterahitsika ny ady de ho an'ny taranaka sy ny tanindrazana dia misaotra namana teknisiana sy mpiara-miasa rehetra eto amin'ny radio Mada ny MBS fahita lavitra sy radio makasitraka anao ihany koa tany ampitan-dranomasina sy teto toerana nanaraka amin'ny fandarana de ho amin'ny famirenana raha alina mienonareo amin'ny onjam-peo sy amin'ny fahita lavitra mahita ihany koa zany de misaotra tompolahy makasitraka tompivavy misaotra ny député Alain Ratsimazafy sy Andriamato Raoily ihany koa mivahiny teto amin'ny fandarantsika makasitraka tompoko